tera no omenanao lay mesy mpanavotra felovonina itrae iandriananao manerinerina hoanao Jesosio yanao ry tompona masurat ao am-poko Jesosy nianaranao eo andinin'ny sy toko amin'ny fampianarana akofeny ifanay zahay mpanompona de ileranao iray era omandrakizay. Masina nampanampenainao ray hoanay finaritrae na azoainao vao kaderaneo anao hoanao Jesosio yanao ry tomponay masurat ao am-poko Jesosy nianaranao eo andinin'ny sy toko amin'ny fampianarana akofeny ifanay zahay mpanompona de ileranao iray era omandrakizay. Saotra tera no omenanao lay mesy mpanavotra ianao nanolotrae ny ainao anay zahay ovelonay hoanao Jesosio yanao ry tomponay masurat ao am-poko Jesosy nianaranao eo andinin'ny sy toko amin'ny fampianarana akofeny ifanay zahay mpanompona de ileranao iray era omandrakizay. Misaotra n'Andriamanitra indray tsika ry havana noho ny amin'izao alady maraina izao, alady voalohany amin'ity volana jolay ity, ahafahantsika miao neto amin'ity toerana ity, hiazakazaka, hivavaka, hisaotra n'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Nefa ao anatin'izany dia tadidio fa tsy tery lalana koa ny Satana, anao izay amilivilina ny sainao, tsy fatoanao ao anatin'ny fotoana rehetra rahantsika amin'izao maraina izao. Hivavaka sika, vavaka sika. Jesosy eo, misaotra anao zahay, mbola notantananao, novembeninao, tafahoana soamatsara eto amin'ity toerana ity. Araka ny teninao hoe tsy misy mahay manatonay ianareo,
raha tsy efa mitao amin'ny raiko. Ianao nitondra anay teto amin'ity toeranyity. Isaotra anao sy deraka laza ary anome voninahitra anao eto amin'izao tempolona masony izao Jesosy, izay hiderana ianao manokana satria fitiavana sy famindram-po lehibe avy amanokana izany. Manoloana n'izao fotoana izao anefa Jesosy, eko ny devoly, anao izay tsy fatohana ihany fotoana rehetra, amilovilo ny fo, ny saina sy ny fanahy, tsy hifatoko anatin'ny fotoana izay iarahana misaotra anao eto amin'ity toeranyity. Ianao anefa Tompo, efa nanome fahefananay araka ny teninao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao, mitoriany filazantsara ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Roainy devoly, ametra tanana ny mararo ianao dia ho sitrana, ary nininona fehezina ty ambonin'ny tany dia ho fehezina ny an-danitra, ary zay rehetra vahana ty ambonin'ny tany dia ho vahana ny an-danitra. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona va Nazareta, nafany mandiditsy mandroaka izay mety asan'ny maizina rehetra, asan'ny satana rehetra, tonga eto amin'izao toerana izao, potena sy ravana amin'ny anaranao Jesosy eo, le vonina dorana amin'ny afomasin'i Jehovah, tsy hanana anjara, tsy hanana fahefana eto amin'izao toerana izao, fa ny fananao masina kosa nandrakotra tanteraka eto amin'ity toeranyity dia mba voninahitra ao ny fiainanay. Dia misaotra Tompo, misaotra Jesosy noho ny alabe ny asoavana sy ny famindramponao. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, atolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany, ary anao mandrakizay, misaotra Tompo. Amen. Andeha me voninahitra ny tompontsika, ilay Tompo mpanjaka nahary tongotra amatana anasy anao izay manatrika eto amin'ity toeranyity amin'izao ora sy fotoana izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Masina Jehova Tompo maro, eliky ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra n'Andriamanitra manokana no ny tombonandro sy ny famindram-pony, ary arabananao ihany koa natratra an'izao alahady voalohany amin'ity volana Jolay ity, no ny fitiavana sy ny famindram-poa izay mbola nomen'Andriamanitra atsika, afahantsika manatanteraka ny asa sy ny adidy izay mbola tsy vita. Misaotra ny tomposika. Ny tantara voalohany toko faha 720. Tantara voalohany toko faha 720, amezatsika voninahitra n'Andriamanitra. Tantara voalohany toko faha 720, dia ny andininy faha 1:10 ka hatreo amin'ny andininy faha 3:10 no rahantsika mamaky. Tantara voalohany toko faha 720, andininy faha 1:10 ka hatramin'ny andininy faha 3:10. Ary eo aorianan'izay dia ny hira alarana faha 20 ao ny firana FFPM ka ny andininy voalohany ihany no iderantsika n'Andriamanitra. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky izany tantara voalohany toko faha 720, ny andininy faha 1:10 ka hatramin'ny andininy faha 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Anao Jehova o, ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana izay rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehova o, anao ny fisandratana olohany ambony rehetra, avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa mahalehibe sy mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izay ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Ifeuna retiza dia etina liderana rianjanana arina nabaniasa isa
vavaksika manondrika ny lohanay izay tombo eto an'izao sambo anankiray lehibe zao zay hitondranao anay hiditra ho any any fiainana mandrakizay. Novombininao tany an-tokantrano sy navelanao nipetraka tany an-tokantrano na tany amin'ny toerana zay misy anay tany, fa no tantananao manokana tonga eto amin'ity toeran'ity noho ny fitiavanao satria tia mihindra foanay ianao. Misaotra anao Jesosy fa na dia teo aza ny zavatra nolalovanay novakivakinay tao anatin'izay volana maromaro zay nandritra ny fiandohan'ny taona. Ny fifalianay Jesosy mbola velonaina somatsara ny mpanomponao, mbola menao hery, mbola menao tanjaka, mbola menao fahasalamana, mbola menao tombonandro ihany koa Jesosy, ary ny tombonandro zay omenao anay dia mbola midika Jesosy fa betsaka ny zavatra mbola tsy vitanay iandrasanao aminay ao anatin'izao andro fahavelomanay izao. Misaotra anao Tompo fa nateo aza ny toloky sy ny ranomaso, nateo aza ny fifaliana sy ny atsarotra maro samihafa zay nety famaofao tao anatin'izay volana maro zay Tompo, dia mbola teo anilanay foana ianao, mbola nitatana ny dianay ianao, mbola nambomba anay ianao, mbola nampahery anay ianao, tsy namelana irery na hitanondrika ianao na raviravitanana Jesosy tao amin'ny lalana maro samihafa zay niodiavinay, fa mbola nitsinja anay foana ny masonao, mbola nitatana anay foana ny tananao, nambomba anay foana ianao. Tena tanteraka arabaky teny toko ny teninao Jesosy manao hoe ny zanako, ny asan'ny tanako dia adidiko ihany. Ataonay ahoana Jesosy ny tsy hisaotranao? Ataonay ahoana ny anakombona ny vavanay ka tsy hideranao? Ataonay ahoana ny anakombona ny vavanay ka tsy hanome voninahitra anao eto amin'ity toeranyity no zany fitiavana sy ny famindrampo lehibe zay mbola homenao ny mpanomponao tsiraray avy zany. Makasitraka indrindra Tompo, makatelona indrindra Jesosy fa ten'Andriamanitra tsy manadino ianao, mihevitra na isan'andro isan'andro. Misaotra Tompo, be fitiavana tokoa ianao, mihoatra Tompo ny zavatra rehetra tokoa ny fitiavanao anay. Tonga eto amin'izao toeran'izao zay, manondrika ny lohanay eto amin'ity toeranyity, hanome voninahitra anao. Tsy hainay ane Jesosy, ny fanao ny anjely sy ny olomasina rehetra ny an-danitra any zay mihika midera isan'andro Jesosy, tsy mitsahatra na ny minitra na ny segondra, ary araka ny voalazan'ny teninao azy mitalakotrokotroka tahaka ny varatra, miraondraona tahaka ny ranobe. Tsy hainay zany, fa zay mba kely vita anay kosa Tompo androany eto amin'ity toeranyity mba hanitrakasitranao manao hoe masina, masina, Jehova Tompo maro, eniky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany hitsenantsika ny tenin'Andriamanitra zay hoetiny mpanompony ny rahalalana 500 ka ny 9 500 ny 9 ny teninao rehetra ary Tompo ty anay no tsy mba manapetra fa tomandrakizay ho levina avokoa zay rehetra zao haritra tokoa zao teninao zao. Ny 9 500. Teninao rehetra itombutiana no tsy manapetra fa tomandrakiza ulemuna kukua isarekiza petraka ny fiangonana dia falme rahabasy anao Jesosy tonga somatsara eto amin'izao toerana masina vavahadin'ny lanitra, anokafan'Andriamanitra ny lanitra ka andriany ny lohany. Rehefa vita ny tempolo ka masina dia hoy izy tamin'ny Solomona mpanjaka, raha ny oloko izay natsoiko amin'ny anarako izy ho avy anetry tena ka hitady ny tavako dia
hiala amin'ny ratsy fanaony a dia mihiratra ny masoko. Tsy misy afa-tsy ny fialana amin'ny ratsy fanao izay ihany mampahiratra ny mason'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra fa izy ny teny fa etony masony, etony fony. Dia no entiny eto ianao mba ho jereny masony dia ho asoaviny. Vavaka tsika. Ray ho amasinina neny anaranao. Ianao le Andriamanitra mahery. Ianao le Andriamanitra tompony lanitra sy ny tany. Ianao le Andriamanitra ny andohanay. Andriamanitra mbola hiverenanay. Ndray androany koa izay mbola hijoro ao anatrenao Andriamanitra. Araka ny teninao hoe nitsahatra tamin'izay ny sasarana izy dia niasany any manaraka azy. Manaraka anay daholo ny asanay rehetrarehetra Jesosy. Tongeto zay Jesosy miatrika an'izao. Fanasana masina izao Jesosy ny angatahako amin'ny anaranao dia mamindrafo aminay satria tsy manana na inona mihitsy n'izay anamarinanay ny tenanay Jesosy fa le indra fonao zany no angatahanay. Tonga ny fotoana Jesosy izay hitenenanao tia Jesosy mijoro. Isolo tenanao, isolo vavanao, hiaro ny voninahitry ny anaranao, zany no ny fidiananao Jesosy. Ka ny angatahako amin'ny anaranao dia alaharo ato ambavako ny teny ary dia sokafo ny sain'ny vahoakanao alalan'ny soratra masina. Dia mitenena Jesosy fa miaino anao zahay. Amen. Ny tenan'Andriamanitra izay ampaherezana antsika dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara nosorata amin'ny Matio toko 7:20. Filazantsara toko 7:20. Atomboko tsika amin'ny andininy voalohany dia ajantsika amin'ny andininy 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny afaka enemana Jesosy dia naka amin'ny Petera sy Jakoba ary Jona raha lahy ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatreny izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tompoko, tsara raha mitoetreto sika, koa raha sitraka aoka anao trano telo, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho amin'ny Mosesy, ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo, ary inzao nisy feo avy tany tao amin'ny rahona nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Ary no nandre zany ny mpianatra dia lavo ny akohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nakeo aminy dia nanendry azy ka nanao hoe mitsangana fa aza matahotra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny zavatra anankiray izay hoentina amintsika dia betsaka ny zavatra ny indrindra moa fa hoe ny zavatra maromaro ny zavatra nitranga na ny fanokanana fiangonana tany anina moa izy teo tany tary amin'ny Père Pedro, tary akaiky amin'ny Père Pedro io Ambomahitsy. Dia hoe na dia tsika mpanompon'Andriamanitra raha dia manontany hoe dada ny teny an'izao hoe anna niseho taminy ny lava sy izy neny raha velonjanahary nampahery azy. Zany ange ry havana dia asan'Andriamanitra tadio tsara fa Jesosy dia ty amin'izao tontolo izao. Iry Elia ange ry Abrahama sy ny tariny ange ka efa any an-danitra. Fa rehefa tena vizaka ny mpanompon'Andriamanitra dia asan'Andriamanitra maniraka reny olo-masina reny. Tsy miteny akory reny vavaha amin'ny olo-masina fa Andriamanitra, asan'Andriamanitra. Hitanao zany na tonga an'Andriamanitra satria vizaka loatra dada.
rehefa vizaka izy miasa inona ny atao an'reto ahoana Jesosy na de ny am'izao firenen'izao ara de tadidio tsara fa neny ravelon-janahary eny ka ozy izy ny ten'Andriamanitra raha ohatra neny ravelon-janahary ka nanokana mpiandro tao amanolotrony ary nisy zavatra ny fameza-pahasoavana namena neny ravelon-janahary tadidio fa neny ravelon-janahary de olona tena tsotra olona tena mpanompo sampy fa rehefa miteny taminy Jesosy eo amin'ny fanokanany aza manokana an'io vadina mpitandriny io anao fa jereo kely lohany avozona akanjony any fa misy zavatra any de hitanao moa fa tsotrako zay syn'Andriamanitra ataony atao lasa ny sokafan'le izy de naninona hitany de tsy nanokana izy de zao no nataon'le mpitandrina rehetrarehetra ianao miala teto ianao fa ianao de manala baraka ka ny devolona lena baraka moakoko de rehefa avy eo neny lasa de niteny tamin'i Jesosy izy Jesosy roany anie ahy de ozy izy Jesosy matsy anazy aza matahotra ianao fa mandihany ianao fa avy amin'ity fifoazana manolotro no entinao ty ny aminjena amin'ny Madagasikara tadidio fa tsika originaire avy any manolotrony zay tsika aza dininareo tsara mihitsy n'izay ary tsy azo fafana ao anatin'ny soratra masina mihitsy n'izany ny toriteny fohifohy ihany tsy azo atao lava fa manazava tsara aminareo avy amin'ity mia aminjena amin'ny Madagasikara fa rehefa mandeha ianao de miaraka aminao de profon'izany zay FLM originaire ary fantatro tsara mihitsiny fa tamin'ny 1974 izay na 75 ny seleny fanjakana mbo mahazo atsirabe satria tao neny ravelon-janahary no ny roany olo ary miteny izy rehefa mandeha ianao de miaraka aminao de rehefa miala tao moa Jesosy nakitsikorota laveny tao de ny selena nahita an'izany satria FLM ndray aman-dreniko nitokanana tao aiko tsara mihitsy ka tsika ry havana hitanao tsara avy amin'ity fifoazan'ity de nilaza tsara tamin'ny nylava neny ravelon-janahary hoe avy amin'ity fifoazana manolotro nyty ny aminjena amin'ny Madagasikara de zao no nataony neny lava hoe hiara hiasa aminao aninona aminjena amin'ny Madagasikara zay nge ry havana ny fankatiavatsika na finoana viaizitsika na finoana vaizy miaraka mivondrona miara-miasa aminjena amin'ny Madagasikara anavotana amin'ny Madagasikara fa tsy ireo koa de miseho milay eo alao hita eo aloha zay tena fandehany ao tsy zay le izy de zay na tonga dadanano teny hoe mivavaha amindry na mivavaha amindry teto koa rehefa niteny misesy ny laza fa hoe miteny amin'ny ripetera niteny tamin'i Jesosy or Jesosy eo fa maninona moa tsika raha manao tranako telo eto de tonga de nisy rao anananarona ny zanako malalako zay sitrako izy no enoy fa tsy hoe anao tranako telo eto de hidiny eo ihany zareo zay le zavatra tsy takatra ny saitsika ohatran'izay makony mamperikerika atsika de misy zavatra anankiray zay tsy mamaky tenin'Andriamanitra fa ho teneniko ampahiresako tsika fotsiny de nisy moa fanokanana tany de ozy izy dada hoe nisy nijory vavolombelona ka dada nge tsotra loatra zay lazainy Jesosy aminy de zay ny anazy hoe tity ndraindray manko misy cas exception ao an'olona tokana le izy de amin'ny fahatsorany de niteny izy de nirava moa le anina de ao satria nisy fiangonana rahavavy mihitsy nytao de hoe tena zay ohatra misalasala hoe atao aminareo ve Jesosy fa ohatrany hoe ndray amandray mpitanjana zany satria nisy fotoana tamin'izay hoe nisy olona nitady nananina de hoe aza de manao akanjo ohatrany mikitro kely raka izy fa lazainy olona fa manan-kileny nareo fa mba ataovy mba manasa-dranjo hoe angaly Andriamanitra nareo koa mampitanjaka olona ohatr'zao nisy fiangonana hafa mihitsy tao tsy nisy zavatra olazaina moa fa raha mahita tsara tsika amin'ny nomy zay niaraka tamin'ny rota de zao no niteneniny matsy any rota zao zay tady tokantrano anao de zao raha mbola vao mananonanina rehefa misotry tsara aloha mananany de matory de mandana sokafy ny lamba de matory eo amin'ny tongony eo ianao de rehefa aveo izy de atondry anao de inona de hoy izy ao amin'ny rota toko fahatelo rehefa tonga any an-trano tsika de mamaky tsara
dia osy izy boaza matsy androta olona iza moa ianao raha zazavavy za osy izy a dia olona mba fantatro fa ianao no anavitra dia zao dia raha zavatra hoentsika dia hoe nom zany nampijangajanga nandeha naniraka ny rota andeha ivaribatana teria tambary fa misy lalana mihitsy zay tsy takatry ty saitsika ty zay atonon'Andriamanitra hoe zao ny atao fa zay sy ny ataonao atao dia naninona tadadio tsara fa tamin'ny vehivavy rota Moabita nge avy amin'io nge ny taranaka Davida sy Jese satria naninona fanaraka tsara izy sy ny rafozany eto koa ny rafozana sy ny vonato dia mba hatsara fa ny tenin'Andriamanitra milaza tsara fa tsy vanana eny akona ny tony petsara velatsy itony ny rafozana sy ny vonato voalaza tsara ny mika any hoe ny rafozana akahalan'ny ny vonato akahalan'ny rafozana satria hitan'Andriamanitra fa zay le izy zany ny fisainany reto zanak'olombelony reto dia tatarain'Andriamanitra ary tsorin'Andriamanitra tsy voatery ho zay le izy fa rehefa niaina niaraka taminao rota fa melona tsara izy mianaka mifanao torohevitra tsara nakatohan'ny rafozany tsara rota dia hitanao tsara fa niarina tsara ny fiainany rota niarina ny fiainany lasa vehivavy naninona miteraka namonjena ny firenena miteraka taranaka vanina ka zay ny amintsika ry havana raha te hiteraka taranaka vanina dia samy mifanaraka tsara mifankaty tsara roay mihitsy le devoly mifankalana amin'ny zavatra tsy takatry ny saitsika dia mitandrina tsara koa tsika mahatonga ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie toko voalohany tapany 17 zay sarotra ane dia hoeto amiko hoenoiko hoe ampiasao lohalika tiany sarotra Jesosy tiany mampierikerika Jesosy fa sody manao takandriza moa ry Miriam sy iza le Miriam sy Anna le boka ao amin'ny Nomery toko 12 ao rehefa napakatra vehivavy Moabita i Misesy zany hoe vehivavy hafahafa zany ny fijeriny azy dia nanoatra izy tonga dia nitoeriny avy hatramy sy tandremo tsy anao ihany ny tenenan'Andriamanitra fa na izao koa ary fa tezitra Andriamanitra mampitandrina anareo fa raha nareo ane miolakolaka ny tenenako aminareo fa raha amin'io mpanompoka io dia inona direkta ny tenenako aminy dia zay tsisy ataontsika afa-tsy no mifampivavaka amin'ny zavatra tsy takatry ny saina dia apetraka amin'ny Jesosy fa tsy malady hitambotsitra koa ny finoanao ka erikerika eny hoe ahoana ty tonga fitenenany hoe tanady aty dia samy manavitraina dia mifampivavaka fa tsisy mifampierikerika indrindraindrindra koa fa Jesosy raha natsiaro tao akana Jesosy ninona ozy izy ny divay nivadika nasandratry Jesosy fotsiny le divay dia mivadika inona mivadika rano Jesosy velatra eto aminao tsika koa zao sakafo io sakafo io nge amelimbelona ny aim-panahintsika io no mamelona ny fanahintsika ary zay nahatonga ny tompo hoe zay mihinana an'io amin'ny fanahy tsy mendrika dia mihinana fanamelohana ho an'ny tenany maro ny marofo ny sasany aza modomandry dia tokony andindrasa Jesosy ny manasanao androany amin'izao sakafo amelimbelona ny fanahinao fa rehefa velona ny fanahy dia velona ho azo ny nofontsika ka dia mahereza dia mahatanjaha fa Jehovah Andriamanitra ho momba anao amin'ny androm-piainanao rehetra ary raha makatoy ny tenintsika ka manaraka tsara ny didiny ny fahavalonao sy tsy hijanona eo amin'ny lohanao amin'ny andro rehetra iainanao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen. misaotra n'Andriamanitra antsika ry havana an'izany teny fampahirezana antsika izany androany teto an'ity marain'ity hoy ny teny izay anisan'ny nantitra terina teo hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy ny hoe noy manoloana ny ady maro samihafa izay mety ho lalovanao manoloana ny zavatra maro samihafa mety mifamaofao ao an'ny fiainana ao an'ny ankonana ao anatin'ny tokantrano aoka tsy herikerika atsika
ny tenin'Andriamanitra ihany no fanilo sy fanazavana ny tongotsika. Mijoro ho tena mpanompo mahatoky. Fa na inona ado lalovanao, zavatra maro samihafa mety ho sedrainao, dia zao ny voambara teo an'ny tenin'Andriamanitra izay novakiny ny tompony teo, mpanompony teo hoe mitsangana fa aza matahotra. Andriamanitra mihitsy ny baika anao androany, manoloana ny ady sy ny olana izay lalovanao, mitsangana aza matahotra. Ho ny teneny amin'ny Isaia ihany 40 hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Indro ny aizina manarina amin'ny tany, fa aminao kosa ny posahany mazava. Ry havana, fahefana lehibe hery no men'Andriamanitra antsika izany. Inona ny tokony hampiherikerika? Inona ny tokony hampitanondrika? Ny olona eny amin'izao tontolo zao raha mihira ny tononkira manao hoe inona ary ty makivikivy ty? Androany eto amin'ity toerana ity ny zavatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainana, apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana, fa izy ambomba sy ampahery anao. Fa izao kosa andeha indray fanapahan-kevitra, ametraka ny fiainantsika am-pelantanan'ny Tompo. Raha mbola misy zavatra hitanao hevitra mampisaraka aminao n'Andriamanitra, tsy haino anao izy araka ny teniny hoe fa ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka anareo amiko. 3:20 sy 300 ataontsika mpipetrahany zany. Orom-panota aza mandà, Jesosy miantsoka miova mba manatona azy izao izy amonjy anao. 3:20 sy 300 ny andiny voalohany. Ao aorianan'izay dia hitsanga ny vavatsika. Orim-panota asa mandà, Jesosy miantsoka miova mba manatona azy izao izy amonjy anao. Mivory samy lanitra orim-panota aza mandà, Jesosy miantsoka miova mba manatona azy izao izy amonjy anao. Vavaka Jesosy eo, misaotra anao zahay, miantsoantsana isan'andro ianao, miantsoantsana isan'andro ianao, manoloana ny zavatra mitranga eo an'ny fiainanay. Betsaka ny fendakolosy efa maneno Jesosy, manoloana ny fahoriana, manoloana ny aretina, manoloana ny zavatra hita maso, na ho an'ny akonana, na ho an'ny fiarahamonina, na ho an'ny firenena, zay manaitra anay, miantso anay, fa any aminao ihany ny misy fiainana. Impiripiry ianao Jesosy, nefa niantso anay, nefa nandona ny fonay, nandona ny varavaranay Jesosy, miteny hoe avy manatona amika anareo miasa fatratra sy mavesatretana, fa anomenareo fitsarana. Impiripiry Jesosy, nefa nandrenesana izany feonao zany, fa mbola fikirina ihany ny eta mavesatray, mbola lanjaina ihany ny eta mavesatray. No heverinay matsy Jesosy, fa izay ihany dia avitra ny tenanay, ny fahaizanay, ny fahalalànay, ny volanay, no ahafahanay Jesosy mihotra handresy izao fiainana izao. Jesosy eo, soa ihany ianao fa mbola mibitsika aminay isan'andro. Soa ihany ianao fa mbola miteny anay isan'andro Jesosy. Soa ihany ianao fa mbola manaitra anay, mandondona ny varan'ny fonay Jesosy, mitsangany ambaravarana,
indro mitsangany ambaravarana ho ianao ka mandondona. Raha misy miain'ny feko dia onina ho aminy aka itoetra ao aminy, hiara misakafo aminy Jesosy eo. Androany eto amin'ity toerany ity, midododody eto amin'izao toeran'izao zahay. Ianao mihitsy Jesosy mandondona ny varavarany fony mpanomponao tsiraray avy eto amin'izao toeran'izao. Miteny azy ianao manao hoe anaka atolory any fonao, te hiantrano aminao a, te hitoetra aminao a, te hamefena-baovao anao a, te hamelalana vaovao aminao a. Efa niteny aminao a, impiripiry any efa niteny aminao, manana ny lalana everana anao ane ay, lalana hitondra fedanana fa tsy loza, fa tsy noenonao zany. Jesosy eo, appel isan'andro san'andro, antso isan'andro san'andro, fa tsy raisinay Jesosy zany appel ataona aminao zany, fa niditry ny fona ihany no mbola nataonay. Anio anefa Jesosy, matsiaro zay eto amin'ity toerany ity, mienatra anao ane Jesosy eo. Raha miteny ray ianao androany manao hoe avy manatona amika anareo miasa fatratra sy mavesatretana, fa nomenareo fitsarana, menatra anao zay Jesosy eo. Indreto zay rehetrarehetra Jesosy, manondrika ny lohanay Tompo, mandadilady apototry ny azy fijalinao, miangavy anao Jesosy eo. Mba raiso zay, aza mijery ny fahalemenay, aza mijery ny fahadalanay, fa raha manondrika ny lohanao ianao Jesosy ka hijery ny fahalemena sy ny fahadalana, tsy misy mahatraky zay na de ray aza. Ny angatanay aminao, ny indrafonao Jesosy eo. Ary tsay eto amin'ity toerany ity, ny indrafonao Jesosy mba hidonginay amin'izao ora sy fotoana izao. Miangavy anao zay, mitenena ndray androany eto amin'ity toerany ity manao hoe anaka, tsy avy atsy ny marina fa ny mpanota mba hibebaka. Mitenena ndray androany eto amin'ity toerany ity Jesosy manao hoe anaka, na dia tahaka anjaky aza ny fahotanao ho fotsiko tahaka ny oram-panaly zany androany. Mitenena ndray Jesosy androany eto amin'ity toerany ity hoe raha ny olona zay nantsona tamin'ny anarako na venetry tena hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, hiaino azy any an-danitra. Jesosy eo, fantatrao ny anatin'ny fonay, fantatrao ny etaeta ao anatinay te hanaradianao. Fa ny Satana ane Jesosy mamilivily ny fona io miangavy anao zay Jesosy. Raiso zay, sakambino zay, araka ny teninao hoe tahaka ny fambombany reneko ny zanany ambany elany no ambombako anao indray. Zany ny fanirenay Jesosy androany, nanondrika ny lohanay zay, nanonona vavaka taminao zay, na dia teny ray mbava fotsiny azy ny voatono ny mpanomponao hoe mamondra fo amiko. Mino a Jesosy fa nanadio anay ianao, namela ny eloka ianao, hanome fiainam-baovao anay ianao, nandray anay indray ianao, ho isan'ny zanaka, ho isan'ny akonanao, ho mpiara miombonatoka aminao, ho mpandova ny lanitra. Makasitraka indrindra Jesosy noho zany fitiavanao zany, satria tena tsy miova tokoa ny fitiavanao, ho maly sy anio ary mandraka zay. Misaotra Jesosy, faly zay, tena faly zay Jesosy. Zany mahatonga anay totorebika miaraka ny Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona. Ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raisy to mpanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanamasana, nateraky Maria Virgine, nitsangana toto, mbona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevana, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka ho agavan'Andriamanitra Kristy, avy any avily tsara velona sy ny maty, mena fanahy masina, fiambona masina maneran'izao tontolo izao, fiambona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aka ny foko sy ny fona iara iteko
tena ira Rasuana tateraka tokoa ny izany voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tokoa maro, eto ny voninahitra rehetra. Amen. Petraka tokoa. Dia misaotra an'Andriamanitra indray isika manitsaka ny volana fahafito amin'ny volana Jolay. Miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana aoka samy andiny tena ary aoka samy miazakazaka anao ny asan'ny Tompo ary dia ho faly tokoa Jesosy amin'izany. Dia ireto indray any anaran'izay nampiaingo izao natabatra masina izao mba ho voninahitra Andriamanitra. Andriamatoa azy ramatoa isany. Razafy Arimanana Emilienne tamin'ny 30 jona. Razafy Salama Wendy Riana tamin'ny 1er Jolay mangataka hira 27. Ranivo Arimanana Veromanitra Julie Arso tamin'ny 15 jona. Ny haiko Noame Mailleux 4 ans tamin'ny 4 jona mangataka fahendrena amin'ny Jesosy. Andrianjatovy Tendrinirina tamin'ny 4 Jolay fianarana sy fahasalamana mangataka an'izany izy. Randriamalala Razafy Manatsoa tamin'ny 2 Jolay. Randriamalala Liantsoa tamin'ny 20 jona. Andriamanatena Niamy tamin'ny 20 jona misaotra n'Andriamanitra afaka baka. Rakoto Mampianina Andriamisaina Kezia 2 taona tamin'ny 5 Jolay. Andrianirina Nasolony aina Rotsy 3 taona tamin'ny 30 jona mangataka vavaka sy fahendrena. Andrianirina Mialiny aina Sarika misaotra an' Jesosy afaka CPE 6e mangataka fahendrena. Ramily Jaune Jean sy Iantary Malala Bakoly mariazy tamin'ny 2 Jolay. Rahary Malala Nirina Janine Aimé tamin'ny 20 jona mangataka fahasalamana. Harina Noa Ratonga Ranto Mika anniversaire tamin'ny 5 Jolay. Raoul Vololona Maoly 15 taona tamin'ny 2 Jolay. Rakoto Navay Iantana Canada 14 ans tamin'ny 25 jona. Randrianarso Richard tamin'ny 17 jona. Ramily Jaune natolotra ny avo fifaliana tamin'ny 12 taona tamin'ny 5 Jolay. Randriamiarsoa Njara ny aina Faniry Prinsia 12 taona tamin'ny 17 jona mangataka vavaka ho afaka baka. Randria Mananjara Harvelo Nirina Nomenjanahary
tamin'ny 4 jona mangataka vavaka Randrianandrasana Jean Baptiste Ramiotra Rivo Tomi Siraveluson Ontso 7 taona mariazy tamin'ny 20 jona Rakoto Arson Lanja Fitahina 20 taona Obinirintso Rosilia Nekena Jedidia tamin'ny 4 jolay Ratsimbazafy Urbain Yvon tamin'ny 20 jona mangataka hira 27 Robinson Lantonirina Rianala tamin'ny 4 jolay mangataka fahendrena sy fahaizana Rarson Aina Matias 3 taona tamin'ny 4 jolay Rajaofera Niandria Mandroso Rointso Ifalina Niria 5 taona tamin'ny 4 jolay Ralay Armanana Vonjisoa Natenaina sy Ramanandraibe Germaine 20 taona mariazy tamin'ny 3 jolay mangataka vavaka amin'i Jesosy Ratovo Arso Andry Natenaina Sambava tamin'ny 5 jolay mangataka Mirarsoa Rakoto Armalala Jean Modeste sy Razafindravao Suzette 40 taona mariazy tamin'ny 20 jona Rakoto Armanana Jean Modeste tamin'ny 15 jona Randiarzaka Arovanniavo tamin'ny 3 jolay Randriambololona Patrika Bien-Aimé tamin'ny 4 jolay Rafanomezantso Sedraniaina Mampionda 10 ans tamin'ny 3 jolay Randriana Solo Kristina tamin'ny 2 jolay Ravaltera Jacques Michael sy Voanginiaina 20 taona mariazy tamin'ny 30 jona Rajaona Arvelo Seheno Aina Nomenjanahary tamin'ny 5 jolay Randriana Arvony Valso Paria 27 jona Razafy Maefa Hantamalala Marie Claire Aimé tamin'ny 5 jolay Razafy Arso Lala Edia sy Andria Mampanarivson Aingo Lalaina mariazy tamin'ny 3 jolay Rajery Arson Andrian'ny fitiavana tamin'ny 2 jolay Razafy Nierana Rodolphine tamin'ny 5 jolay Ranay Voarimanana Tolotra Ekena Fanaperatsoa anniversaire tamin'ny 2 jolay Raoelson Liana any France tamin'ny 30 jona dia miaraban'izy ireo natrahatra n'izany tsingerin-taona maro isan-karazany zany fa ny tenin'Andriamanitra izay omena nareo kosa dia mba ho zarainareo aminay satria tahaka ny gâteau zany dia mba omenao ny anjara koa zahay dia vakitsika ao amin'ny Zakaria 5 Zakaria 5 any arinan'ny Agay zany fa ty baiboliko ty misy référence dia mety tsy hitovy ao arinan'ny any akaiky ny filazantsara zany alohan'ny Malaky Zakaria 5 ka ny 12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy
miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe anonitra roeny ho anao aho. Amen. Mamy dia mamy zany teny zany a, ndaotsika hitsangana hivavaka hisaotra n'Andriamanitra manome antsika n'izany teny mamy zany dia mba ho voninahitry ny anarany ihany ene a ny fahavelomantsika. Indreto zay Jesosy a, mijoro manoloana ny tseza fiandriananao, misaotra anao, midera sy manome voninahitra ny anaranao satria mbola nomenao tombona androm-pahavelomana izay a, izay nahatratra ny anniversaire ary nahatratra ny fotoana ny tsingerenan'ny mariazy, dia taoko Jesosy a ny fotoana nahaterahana zany rehetrarehetra zany dia isaorana ianao, tsy mahay mampitombo na dia na ray minitra amin'izany a fotoana zany zay a, fa famindram-po ny manomezanao an'izany a, ary dia iainanay mandraky ny androany zany. Makasitraka anao zay Jesosy fa tsara ianao, tena mpanao tsara, ary dia ianao mihitsy ny manome anay hoe hanonitra roy eny ho anao aho. Dia izany Jesosy no isaorana ianao a, mamy dia mamy tokoa ny gato anomena ho anay a, dia makasitraka makatelina anao zay. Voninahitra ny amin'izany a dia ho anao rery ihany, voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Napetraka ny fiangonana. Dia faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, tonga indray amin'ity andro lehibe ity satria ny andro fandraisana ohatr'izao a no isan'ny fotoana sarobidy sy tsara indrindra atao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Zahako amin'ny fiainako a, rehefa nivelany a ka andeha hody any an-trano dia faly hoe andeha hody. Fa ohatr'izay koa ny sensationko aty anatiko aty hoe rehefa andeha akaty am-piangonana dia andeha hody. Azonareo ve zay? Tsika zany anatin'ny fiainantsika dia tokony hanana an'izany. Rehefa akaty am-piangonana tsika dia tokony faly. Ny olona faly zany mitsikitsika, tsy motomototra fa mitsikitsika. Dia faly miarabantsika amin'ity androandroany ity. Anao tatitra kely satria nahazo iraka hoe miakatra kely eny amin'ny altara ianao androany, manao tatitra mahakasika ny sarotsy feo satria ohatrany hoe elaela tsy teto amin'ity altara ity nanao tatitra, mora jerena ihany koa dia ohatrany hoe milona be zany le installation anay a mahakasika ny installation ato anatin'ny sarotsy feo. Zavatra anankitelo no tiako hoentina aminareo. Tatitra aloha voalohany manahoana ny entantsika rehetrarehetra zay novidintsika tany ampitan-dranomasina. Ny entana rehetra zay novidintsika tany ampitan-dranomasina dia mbola misy tsy tonga, mbola misy entantsika zany any amin'ny transitaire any mbola andrasana ny fahatongavany a, zay angatahako amintsika mihitsy tondram-bavaka satria raha ny entana maro efa novidinay dia efa tonga daholo ny ankamaroany, fa ny entany lanto zao a tena mbola misy tsy tonga maromaro. Dia ny fil na installation koa mbola misy tsy tonga. Zay no isan'ny mampitrainina kely an'le installation anay a. Niezaka moa hoe tonga dia niinstallena ny écran a, fa mbola tsy mbola araka ny tokony ho izy zany le izy a, ireo zavatra hitantsika ireo. Dia mangataka ambavaka zany mba ho tonga ireo entandreo satria tadidintsika koa hoe misy devoly koa manao ny asany rehetrarehetra mba tsy hatanteraka ny fanatanterantsika izany tranon'Andriamanitra zany, dia mangataka an'izay. Faharoa manarak'izay dia hitondra fialan-tsiny zay teknisiana satria misy décision nyraisinay a, isan'ny nampitrainina ihany koa satria zay raha nieritreritra hoe endrasanay ho tonga daholo ny entana rehetrarehetra vao anomboka hanao installation zay a, dia arak'izay niteneniko anareo zay misy entana tsy tonga dia mialatsiny sy mangataka fonana aminareo satria mety mitondra fatafotoinana, mety mitondra fahatezerana, mety mitondra ferikerehana ihany koa indrindra fa ho antsika any amin'ny étage 4e étage, 3e étage, 2e étage, 1er étage ihany hoe roviana ihany faiza ihany le fampanantenana ohatrany miresaka be ny ambony altara nefa ohatrany tsy hita ihany hoe aiza le izy. Ny zavatra
zay zany angatana aminareo mangataka fonany zay telo mirahalahy satria au niveau anay le izy a de mangataka vavaka ihany koa satria ireo mpiara-miasa aminay mila main d'œuvre mantsy zay a ireo mpiara-miasa aminay a eny andalana eny de misy hoe miala tapoka misy tsy mahafa-po ny asany de tsy maintsy soloana misy hoe tsy afaka fa no ny antony maro isan-karazany a de lasa reny rehetrarehetra zany mampitrainina le mampahela le installation nay a de angatanay a fifonana aminareo a ho anareo zay tafotoany tiako foana nefa tsika hibanjana satria manana tanjontsika de niavitany zany tsara tsy moramora no manao an'le izy a ny anakinana an'le izy a fa mampanantena nefa zay fa tsy maintsy ho vitatsika tsara io ary ezaka zay ho farak'izay aingana efa nisy décision niraisina niaraka tamin'ny tonisy ny komity a ary ny braony fiangonana fa ho accélérena daholy a ny famotanan'le izy a mety hiovatra amin'ny mpiara-miasa rehetrarehetra io hovaina zay mahafa-po sy mahay an'le izy tsara zany a mba tsy hampisy an'izay fahatarana zay satria ny olona tsy afaka miainana zany hoe inona ny zavatra mety mahatary zany de hoetitsika mbavaka zany zay farany a de misy entana maromaro zay mbola any France na farany lanto a de mbola andrasana koa zay satria ry pasteur Zaki no tompona andraikitra hividy anazy any a de ry pasteur Zaki nefa mbola mamita hiraka kely miaraka amin'ny dadany ampitan-dranomasina ny La Réunion any a de apetrakitsika amin'i Jesosy koa zany mba ho tanteraka koa zay mba ampatonga aingana ireo etatsika ireo de ho atsika any ampitan-dranomasina ihany koa ialana tsiny ihany koa satria misy fotoana tsy mandeha ny direct eto amin'ny fitandremana nefa misy toerana any ampitan-dranomasina any tsisy fiangonana izy ireo fa fitaovavahantsika eto no arahany sy andraisan'ny fampaherezana de ndraindray rehefa tsisy de miraviravin-tanana sy mitaraina hoe fangatsy tsisy direct zay mba nanantena soatr'izay a fa no ny antony ndraindray ny connexion antsika tapaka ndraindray ny organisation nay technicienne misy tsy milamina kely a de ialana tsiny zay a fa mampananteny zay satria nandray décision koa zay tato amin'ny braony fiangonana fa apiditra connexion Starlink tsika satria le telomasy le connexion ampiasaina teo a misy fotoana tena tapaka de tsy mandeha izy ary le fotoana ilana azy mihitsy izy ny tapaka de ilana tsiny a de apiditra Starlink zany tsika ato a mba hanana an'izay haut débit zay ary mba tsisy an'izay fatapahany zay ngamba amin'ny akapobeany raha ohatra ka misy fanontaniana tianareo apetraka na misy zavatra manitikitika anareo a de misokatra ho anareo ny tenako a misokatra ho anareo zay telo mirahalahy lanto a rahalahy herilala de misokatra ho anareo ihany koa ny fiangonana de andao hiaraka hibanjana sy hitondram-bavaka zany tsika mba tanteraka an'izany a de asory ny ahiahintsika hoe tsy ho avy le izy a tsy hisy le izy a tsy ho tanteraka le izy fa tsy maintsy vita io satria zavatra ho an'i Jesosy io a mba tia hasitraka amin'i Jesosy a tia hasitraka ho an'i Jesosy ianao zay nanantanteraka izany asan'izany a de hazakazaka tsika de mankasitraka mankatelina tahiny Jesosy daholo misaotra tompoko. ny tompo de misaotra n'Andriamanitra ny zavatra rehetra moa ny andalana eny indraindray misy ny fahasarotana nefa ilaina ihany koa mifampivavaka araka ny tenin'Andriamanitra hoe antsoy aho de valiko ianao ary aneoko zava-magaga sary-patarina zay mbola tsy fantatrao de mifampivavaka tsika mahalon'izany asa rehetrarehetra zay ho tanterahana zany tonga eo amin'ny fotoana zay anatanterahana ny rakitra isika dia zay azonao atao mba entintsika ampandrosoana ho fampandiarana ny asan'Andriamanitra noho ny fitahina manokana avy aminao a de ho atolotra ao a ho an'ny tompo zany dia zanatsika moa anatanteraka ny hira ao anatin'izay. Utantaraiko anao eza famonjy na lalam-baovao mijoro vinde ilalan'inane toety sady terine fomenanao lay fiainam-baovao jiza rehefa Jesosy miandry ao omenanao
le fiaina maova ujiza refa Jesosy miandry ao efa lerinivo literanao iray ejany fiatra omenao ny olonao izao ety midine lay fifalinao aminao efa miatsanao zahay falianao esatry fone miaraka aminao Jesosy ao maivamaivana voko izay manjo satsiza refa lay mahery miaraka amiko tsiza refy lay mahery miaraka amiko esatry fone iteraray malala o matsiaro sambatra ery izany fo Sakaiza nambai sikiza era miaradi miaraka mini ufifalineri ratu sikiza nusami tungani afayane sandalu kamina avia refa Jesosy miandry ao afayane sandalu kamina avia refa Jesosy miandry ao efa rerinivo literanao iray ezany fiatra omenao ny olonao izao etsy midine lay fifalinao aminao efa miatsanao zahay valianao esatry fone miaraka aminao Jesosy ao maivamaivana voko izay manjo matsiza refa lay mahery miaraka amiko tsiza refy lay mahery miaraka amiko esatry fone iteraray malala o matsiaro sambatra ery izany fo dia faly miarabantsika hatrendray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana dia tonga isika eo amin'ny famakiana ny raharahany fiangonana ampazahifina isika mpiara-mivavaka fa tsy vakiana ato amin'ny raharaha-piangonana ny tolotrasa sy ny fitadiavana trano fa terina kosa any amin'ny radio amin'ny andavanandro izay dekonina vao miara-piany mantra dia maneho fisaorana anareo rehetra izay nanome tolo-tanananay tamin'ny famalifaliana ireo mahantra teto amin'ny fiangonantsika Andriamanitra manakarepasoavana ne hanontra izay rehetra nataonareo ho voninahitry ny anarany avy amin'ny STKVM ny sampana tanora kristiana vokovoko manga na ny STKVM dia natanteraka fanateram-bokatra izay manomboka ny alatsinainy 9 Jolay ka miafara ny 12 Jolay ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny alatsinainy 9 Jolay dia fanokafana takariva mifampizara antsehatra izay azon'ny rehetra hatrehana hanasana antsika rehetra izay tanterahana ao amin'ny riana faharoa amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 7 ora hariva irahana amin'ny pasteur José Alain ny alarobia 9 Jolay maraina asapahana fana lehibe miaraka amin'ny STKVM ao amin'ny riana faharoa manomboka amin'ny 7 ora maraina izay anasana ireo izay mbola voafatitra sy voavokejany zava-mahadomelina nefa maniry ho afaka ny hariva kosa varotra sakafo isan-karazany fotoam-pifoazana amin'ny 2 ora sy amin'ny 9 ora hariva ny alakamisy fianarana soratra masina iarahana amin'ny pasteur José Alain ihany manomboka amin'ny 2 ora sy 30 minitra izay mitondra ny lohahevitra hoe ny zava-mahadomelina maro loko 2.0 asabotsy maraina varotra trondro 25,000 ariary ny kilao izay anasanatsika rehetra mba handray anjara ny hariva kosa asabotsy ny ankohonana miaraka amin'ny rahalanaina ao amin'ny tarika Jirobe
ary ny alahady fotoam-bavaka amin'ny 7 ora 10 ora 2 ora. Ny hariva kosa dia isy ny antsapana lehibe arahana amin'ny STKVM ao amin'ny rihana fahaefatra manomboka amin'ny 4 ora sy sasany izay mitondra ny lohateny hoe zava-mahadomelona maro loko, koa dia manentana antsika rehetra ao amin'ny fanohanana am-bavaka izany fotoana izany. Avy amin'ny Kateza ho fanomanana ny tafika masina izay ho tanterahana ny 5 aogositra hatramin'ny 14 aogositra dia ilazana isika ray aman-dreny sy diakonina Bia fa isy ny fivoriana ho tanterahana ny asabotsy 1 Jolay ho avy izao amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle 318. Avy amin'ny sampana CFF noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tanteraka soamantsara ny fanateram-bokatry ny CFF. Izany dia nahazoana vola mitentina 25 600 900 ariary na 128 4 500 francs. Entinay manatontosa ny asa izay niantsony Jesosy anay dia nitory ny filazantsara ankira. Dia misaotra izay rehetra nanoana tamin'ny fanatanterana izany Andriamanitra manakaripahasoavana ny amaly fity anareo. Avy amin'ny vondrom-pampianatra, ny sampana vondrom-pampianatra dia maneho fankasitrahana feno birao fohy be, birao fitandremana ary ny vahoakan'Andriamanitra ray manontolo tamin'ny fitrotroana-bavaka sy ny fanatanterahana ny vokatra tamin'ny 22 ka hatramin'ny 28 Jona lasa teo. Izany dia nahazoana vola 8 968 500 ariary na 44 842 500 francs. Koa dia mankasitraka anareo izany moa dia hoentina hanatanterahana ny famitana ny fananganana ny fiangonana FPVM Otsika. Avy amin'ny sekoly FPVM Fihotajanotsoa. Ilazana isika ray aman-dreny fa efa misokatra ny fisoratana anarana ny amin'ny taom-pianarana 2026-2027 klasy PS ka hatramin'ny klasy fahatelo no misy ao. Mariana fa hatramin'izay 12 taona nisian'izay dia tena tsara foana ny vokam-panadinana ny CEP izany na ny PPC. Koa dia manentana antsika rehetra isoratra anarana fa misy koa ny taranja informatika ary manomboka ny préscolaire dia efa mianatra teny anglisy. Avy amin'ny sampana fanantenana. Ho fandraisana anjara amin'ny hetsika sosialy eto anivon'ny fiangonana sy Ana Maria na ny herinandrom-bokatra dia mampahafantatra antsika tsirairay avy izay sampana fanantenana fa isy ny didy potra faobe à l'américaine ho karakarainay ny zoma 17 Jolay ho avy izao. Ny toerana dia ao amin'ny efitrano 307 manomboka ny amin'ny 7 ora maraina. Maria na fanenkizy 5 isa ihany no afaka raisina ary izy ny pré-consultation ho an'izy ireo izay misoratra anarana ny zoma 10 Jolay. Ny saran'izany moa dia iray alina ariary ka dia manentana antsika rehetra izany ho an'izay liana amin'izany ary afaka maka fanavozavana fanampiny ao amin'ny laharana 032 44 039 08 na 033 12 521 43. Arak'izany ihany ny sampana fanantenana dia manasantsika rehetra koa fa anatanteraka amin'ny fanateram-bokatra manomboka ny alarobia 15 Jolay varotra sakafo sy tsakitsaky maro isan-karazany ny alaka koa satria efa vita moa ny fanatazana ny fanatitra dia anatanteraka ny procession isika. Ny rihana voalohany mba prieto le jiro rehetra efa vita ny ao amintsika. Ny rihana voalohany. Eny tomboka hitsangantsika hira larana 5 amin'ny firana fifoazana nataontsika hiderantsika an'Andriamanitra noho ny fitahiny sy noho ny famondram-pony mbola nahavitantsika n'izay enimbolana voalohany izay tamin'ity taona 2024 ity. Asany rato avy reny hiranao ka dia rao ray mpanjaka lehibe izay namorona izao tontolo izao ny andiny voalohany iny.
misaotra anao tokoa Jesosy satria lehibe dia lehibe ny fitiavana sy ny famindramponao. Vita ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity, andindray ny enim-bolana manaraka izay. Misaotra anao mbola ny tantananao tamin'ny asa fivelomanay, ny fiainanay manontolo idiarana ianao zany satria avy aminao ny zavatra rehetra araka ny teninao hoe anontany sy izay rehetra ao aminy. Makasitraka indrindra Tompo noho zany fitiavanao zany, dia tolotra anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha zany, ka mbola anao mandraka izay dia misaotra Jesosy ho diaraina anaranao. Amen. Mipetraka isika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina Jehova Tompony maro, eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Dia tonga ao anatin'ny fanatanterahana ny procession itsika araka ny teny izay efa nambety tenika teo hoe fitiavan'Andriamanitra sy famindrampo mbola nomena Andriamanitra atsika nahavitantsika an'izay enim-bolana voalohany izay. Isotra n'Andriamanitra tsika izay ao anatin'ny arepitaina sy ny arepasoavana izay nomena Andriamanitra anao dia atoloro ho an'ny tompo zany mba hiderantsika azy sy hamezana voninahitra azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. dia mbola hotoizana hatrany ny raharany fiangonana. Araka izany teo amin'ny sambana fanantenana isika no nitsahatra ny alakamisy 20 jolay kosa mirora sasany dia izy ny fianarana soratra masina mitondra ny loha hevitra hoe ny intelligence artificielle sy ny fivavahana iarahana amin'ny iraka mamilalaina pasteur José Alain ary lantora Andriana Toandro. Misy mafy 17 jolay amin'ny 7 ora maraina dia didy potra araka ny voalaza teo ho tanterahana amin'ny salle 307. Ny amin'ny 10 ora hariva kosa Chaufana ady hevitra sy fifampizarana mitondra lohevitra hoe ny mpandrahara sy ny zava-mahadomelona anasana vahiny manokana Andriamatotsoana antenaina izany dia ny ray aman-dreny Gira Betrano Gicom Andrelalaina Ravoninjatovo izay ao amin'ny CFF izany dia atao amin'ny salle 318. Ny sabotsy 20 jolay varotra sakafo sy tsakitsaky maro isan-karazany amin'ny 10 ora maraina master class iarahana amin'ny coach feed ao amin'ny salle 318. Anasana antsika rehetra izay liana amin'ny fianarana teknika vocal sy ny fanatsarana ny feo. Ny participation amin'izany dia 4 ariary. Isy ihany koa ny atelier fifampizarana traikefa mahakasika ny chorégraphie sy ny théâtre iaraha amin'ny sampana fanantenana Nalamanga ao amin'ny riana faha-efatra manomboka amin'ny 10 ora maraina. Amin'ny 20 ora tolakandro amin'ny 2 ora tompoko conférence iarahana amin'ny pasteur Luther Nalamahitsy sy ny docteur Amanitra iresahana ny loha hevitra hoe ny dépression sy ny zava-mahadomelona ho tanterahana ao amin'ny riana faha-efatra. Ny alahatsivy 20 jolay amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora ary amin'ny 2 ora kosa dia fanompom-pivavahana fanateram-bokatra. Amin'ny 10 ora sasany hariva comédie musicale iarahana amin'ny sampana fanantenana mitondra ny loha hevitra hoe Pub up by God. Manentana antsika rehetra ho amin'izany fotoana izany mba hifampitrotro ambavaka. Ilazana isika fa efa nivoaka ihany koa izao ny boky vaovao miasa Jesosy iza ny mahasaka an'izany. Ahitantsika reto tantara marobe ireto toy ny hoe ny andohan'ny fifoazana FPVM, ny mpaminany lehibe Tantarandriana Toandro, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, ny tantaran'ny Neny Ravelonjanahary sy ny maro hafa. Izany dia amidy ao amin'ny mpivarotra baiboly eto amin'ny fiangonana ary ao amin'ny espace fefy amin'ny vidiny 2 alina ariary. Avy amin'ny église FPVM Sinay fitiavana Alarobia Ambatomanga. Toy ny fanao isan-taona dia anatanteraka tafika masina lehibe any amin'ny faritra Ambositra sy ny manodidina izay amin'ity taona ity, ka dia ho fanohanana izany dia andeha isika hanao déjeuner concert ny alahady 20 jolay ho avy izao ao amin'ny espace l'effort Mboamalaza amin'ny 20 ora sasany ary fandraisana anjara amin'izany dia 5 alina ariary. Koa dia manasa isika rehetra mba handray anjara amin'izany. Avy amin'ny Tobomasina Ambodanerana famonjena anatanteraka vavaka ny tendrombohitra isika ny asabotsy 20 jolay ho avy izao tontolo andro eny amin'ny toerana mahazatra antsika Amboda Soavin'ny Merina. Koa dia manasa antsika
ho tonga amin'izany fotoana izany. Ilazana ny sekoly alahady rehetra fa ny daty ofisialy fizarana valosoa ho an'ity taom-pianarana 2025-2026 ity dia ny alahady 12 jolay ho an'ny andiany voalohany ary ny 7 jolay kosa ho an'ny andiany faharoa. Ilazana kosa ny mpampianatra sa rehetra fa amin'ny alakamisy 7 jolay izao ny fotoanantsika amin'ny fanomanana valosoa. Ilazana ihany koa ny mpampianatra fa amin'io alahady 12 jolay io no fanombohan'ny fampiofanana tafika masina voalohany. Filazana baiboly adino tamin'ny vavaka ho an'ny mpanalafanadinana misy rosi amin'ny anaran'ny Ratsimba Zafy Jean sy sary ao anatiny izay tompony dia maka izany ao porte 104. Ireto kosa ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano masina. Andriamatora Andrianarson Julien Jean Fredy, Ramatora Vololontsoa Mamtina Rina andaniny, Ramatora Soavololona Edvige, Andriamatora Andrianarso Justin, Ramatora Joel Arso Body Lovandrina ankilany dia falmanasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Randrianarso Mamtina Juno Edy sy Randrianarso atsiky ny aina izay ataon'ny alakamisy 7 jolay amin'ny 1 sasany eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Zavindraibe Roger Samuel, Ramatora Zavindraibe de Reina no antenaina andaniny, Andriamatora Naivo Arivono Honoré, Ramatora Zanatso Gerfine ankilany dia falmanasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany ny zafiny Rajer Santina ny aina Doria sy fanambinantsora Antony aina sitraky ny avo izay atao sabotsy 12 jolay amin'ny 7 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Andriamerina Hery Albert sy Ramatora Soamianta Manana andaniny, Andriamatora Manantso Erika George sy Ramatora Soanevo Arivo Viviane ankilany dia falmanasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Andriamaherina Hery Fanaja Albert sy Ramanantso Mendrika Harimamnirina izay ataony asabotsy 12 jolay amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Andriamatora Andriantso Martin, Andriamatora Andriantso Falmanana Roland, Ramatora Hantanirina Josette andaniny, Ramatora Ramahayary Manana Fanjanahary Juliana ankilany dia falmanasantsika anotrana fanamasina ny fanambadian'ny zanany Randriantso Androla Fandresena sy Ramino Nomenjanahary Diana Firariantso izay ataony alakamisy 13 jolay eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 sasany maraina. Razanarso Miriam, Randriamana Mizao Albert Mivady, Ravoarinor Georgine Ralson Jérémie, Rasoa Nandrasana Lalasoa Saondra andaniny, Rasoa Zanamanga Ravoarimanga Hélène, Rajoanarimanana Ravololonarimanga Harlalaina Stéphanie ankilany dia falmanasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Ralina Jaina Herniavo Judika sy Ravina Sandratra Dinintso Meva Violette izay ho tanterana ny sabotsy 12 jolay amin'ny 1 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Ramatora Solo Leontine Célestine andaniny, Andriamatora Kotoarizana Jean-Baptiste, Ramatora Soarantoandro Marie Adeline, Andriamatora Benandrasana Louis, Ramatora Soarmalala Marie Angéline ankilany dia falmanasantsika ifanotrana amin'ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany ny zafiny Andrianjafy Soloniaina Randrianaltina sy Ranivo Arsoa Esther Angéline izay ataony sabotsy 12 jolay amin'ny 12 maraina eto amin'ny fiangonantsika. Ramatora Soa Fara Harvony Geneviève, Andriamatora Zafy Manantso Sylvain Mivady dia falmampandrianareo ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Ratovo Arsaina Mbintso Rindra sy Razafy Manantso Soloniaina Nomenjanahary izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 12 jolay na amin'ny 10 maraina. Raha misy moa mahita ny tsy mamety ny fanamasina na ny sasany amin'ireo fanambadian'ireo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanatanana ny fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesany reto avatsika ireto ny fody mandry ny malalany ny zanany Rasoambola Andria Malala Mamy sy Norsoa mianada ny zafiny ary ny retapo aminy dia mampandriantsika ny fody mandry ny ava malalany raha tsy mahavoly ny voanta honorina
izay mpiandry eto amin'ny fiangonantsika tamin'ny alatsinainy 7 jona rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Ny nofony moa dia efa voalevina. Ny vadiny Rasoa Ambolandoro ary ny Rina Fanomezantsoa Gabriel, promotion lalam-pamonjena, ny zanany Telo Mianada ary ny fianakaviana manontolo dia mampandre atsika ny fody imandriny avamalalany Rambiljaona Samuela izay dekona ary mpiandry promotion Pampangina. Natsonday ho tany amin'ny tamin'ny zoma 3 Jolay rehefa nivahiny 19 taona teto an-tany. Ny nofony moa dia entina miala ao an-tranony Ambohidro anio alahady 5 Jolay amin'ny 7 ary avantana any Anjoma Ambohitriny be ary entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny FPVM Ambohitra Andriamanitra mialoha ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Angodongodona. Ny zanany efatra Mianada izay soloany tena ny Rakotoary Jean Roland Mahafaly ny zafikely ny ary ny fianakaviana manontolo dia mampandre antsika ny fody imandriny malalany Ravaosolo ny Rina na Mama Popa izay vao miaira ny sahirana eto amin'ny fiangonantsika. Izy moa ilay ny Rina mpamafatrano teto amin'ny fiangonantsika teo aloha ary maty tamin'ny Asabotsy 4 Jolay rehefa nivahiny 15 taona teto an-tany. Ny nofony dia alao an-tranony ao Mahavoky ny alatsinainy 9 Jolay amin'ny 12 taondro ary entina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika mialoha ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao Ambato Fotsy Itaosy Feizoro. Ny tompony hanome fampionana feno ireo afa-tsika manamandro ireo. Ity kosa misy fisaorana izay zanaka zafiny ary fianakaviana manontolo dia manao fisaorana anareo mpiara-mibavaka rehetra tamin'ny fampahirezana sy ny fitrotrona mibavaka nataonareo tamin'ny namizanay ny ava-malalanay raha tsy mahavoly ny voanta Honorine mpiandry promotion Mambobe Andriamanitra manakariam-pahasoavana ny amaly fity anareo rehetra. Izy dia nametrahany ny fianakaviana fararakitra 250,000 francs. Dia ny voninahitra amin'izay rehetra voalaza ho an'Andriamanitra irery ihany fa hiditra kosintsika amin'ny famakiana ny voady. Arak'izany ary dia iroso amin'ny famakiana ny voady masina sy fijoroana vavolombelontsika riavana amin'izao fotoana izao. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Misotranao izay Jesosy ny amin'ny tsingeritaona ny Matthieu Noam tamin'ny fa 4 volana Jona 2024 misaotra ihany koa nanomezanao ny tolotsaina azy sy amin'ny fampianarana. Ary dia mankasitraka Jesosy ary dia mangataka vavaka foana izahay Jesosy omeo fahasalamana, tolotsaina ary fahendrena ny mpanomponao. Manolotra vola 2,000 ariary voninkazo, 2,000 ariary ho an'ny dada, 2,000 ariary. Fa folo-karena vola 2,000 ariary. Fisaorana misaotranao zay Jesosy Kristy fa tena niaraka taminay tokoa ianao ary miaro anao tamin'ny loza fa mampivavaka anay tokoa ny zavatra rehetra. Ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Tianay be anao manolotra vola 25,000 francs na 10,000 ariary ho an'ny dada Randrena Toandro. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny famindrapo sy ny valim-bavaka fa dia afa-panadinana izy Mianada ary dia apetraka ao am-pelatananao mandrakariva ny fitohizan'ny fianarana izay ataony. Voninahitra ho anao irery ihany. Amen. Manolotra vola 3,000 ariary ho an'ny mahantra mangataka ny hira isaoranay Zanahary Tompoko raha azo atao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anay ary sy ny ankohonako dia misaotra betsaka Jesosy tamin'ny ny tahinao ny fiainanay tamin'ny ny volana lasa iny. Nanomezanao tombonandro ndray ho an'ny maman feno 20 taona tamin'ny fa 28/6/2026 lasa teo. Dia omeo fahasalamana feno izy Jesosy ary sitrano amin'ny aretina tongotry ny mpanomponao Edmond izay marary ary efa ely zany. Manolotra vola izy 20,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary oraky mpisaorana. Misaotra Jesosy, miala tsiny fa somary sarosarotra ny soratra fitambaran'izany 2,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny famindrapo sy ny fitiavana ary misaotra Jesosy midira antsehatra Jesosy amin'ny fahasalamana sy ny asa amin'ny andavanandro. Midira antsehatra Jesosy amin'ny fahendren'ny ankizy ary midira antsehatra Jesosy amin'ny baka izay ho tanterahan'ny sarobidy ary ataovy
isany listiny afaka izy ary misoratra jesosy manolotra vola 2 ariary tsy misy soratra 2 ariary mankasitraka jesosy fa de feno ny fitiavanao anay ary de nanolotra vola 50 000 francs ho an'ny dada ary 50 000 ariary ho an'ny dada 50 000 ariary ho an'ny pasteur Rija ao amin'ny Gaetam ary 16 200 ho an'ny mpamafa ny fiangonana fitambaran'izany 116 400 ariary tsy misy soratra 10 000 ariary tsy misy soratra 2 000 ariary mangataka vavaka ao jesosy fa anala fanadinana BPC mba ho afaka somba tsara mba homeo tolotsaina sy fahasalamana hiatrehako izany ity indray jesosy misy vola kely atolotra ho anao jesosy kely de kely fa fo manolotra no entina nampiana izany manolotra vola izy 10,000 ariary jesosy ity indray ny fanatitra atolotra ho anao no ny ota rehetra zay natao diovy zahay jesosy fa asehoy aminay ny fitiavanao mba ampitony ny fahatezeranao dia indro misy vola kely 30 000 ariary ho an'ny jesosy izany misaotra jesosy amen misaotra jesosy noho ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay ary de mangataka vavaka ho an'ny zanakay Nathan izay hodidina hydrogel bilatéral rapitso manolotra vola izy 10,000 ariary tsy misy soratra 1 ariary rako mpisaorana misaotra jesosy fa de nomenao fiara izahay manolotra vola 9 ariary ry jesosy kristy tomponay sy mpanjakanay ary de mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera manome voninahitra anao izay ka de indro manolotra ny ampahafolo ny pensionko volana mai sy juin vola 60 000 ariary ka 20 000 ariary ho an'ny dada RJJ 20 000 ariary ho any ampahitrizina ary 20 000 ariary ho amin'ny pasteur any ambanivohitra misaotra jesosy fa de mamaly vavaka anay tokoa ianao afaka examen daholo ny zanakay ary mipasy klasy koa izy sasany ny voninahitra de ho anao ireriany manolotra vola izy 100 000 ariary ampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra voady masina voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa tena tsara tokoa ianao ary de misaotra noho ny nafahanao tamin'ny olana rehetra zay nitranga ny mpanomponao indro manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana misaotra jesosy amen ampafolo karena Deutéronomie 8:18 manolotra vola izy 400 000 ariary mitsinjara toy izao 200 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro 200 000 ariary hoentiny manana amin'ny fanorenana ny télé évangélique FPVM izany somary sarosarotra ny soratra mino fotsiny aho jesosy fa ianao ny momba anay de mangataka vavaka ho an'ny rasolo Arjona tafita soa Erika zay anala ny fanadinana BPC rehefa ho avy eo ary de misaotra indrindra jesosy kristy tomponay amen fitambarany vola 400 000 ariary fa ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra misaotra indrindra jesosy fa dia natratra izao volana vaovao zao indray ny mpanomponao ary de mankasitraka fa tamin'ny fitahina dia mbola ankininay mandrakarivo ampelantananao ny asanay mifahasalamana ny fiainanay manontolo indro misy vola kely jesosy 5 000 ariary ho an'ny mantra 5 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain ny totalin'izany 10 000 ariary misaotra indrindra jesosy malala amen voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any tena tiako ianao jesosy ka de mifona aminao aho tamin'ny fahotana rehetra zay vitako manolotra vola 60 000 ariary ho an'ny dada Randrenatoandro 30 000 ariary mifanatim-panorenana 30 000 ariary misaotra jesosy fitambarany 60 000 ariary ny fisaoran'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana sy ny fisokafany tsenanay ary de manatitra manatitra fisaorana ho anao zay jesosy ho an'ny fiangonana manolotra vola 2 ariary ho an'ny zazakamboty any ampahitrizina 2 ariary fitambaran'izany 4 ariary misaotra jesosy amen tsy misy soratra 10 ariary misaotra jesosy tamin'ny fitiavana rehetra tamin'ny herinandro iny ka de indro manolotra ny ampafolo karena anaovana ny asanao izay 10,000 ariary izay rehetra ananako de avy aminao Andriamanitra ka de indro ny ampahany tamin'ny fisaorana ho fisaoraka anao zany vola 250 000 ariary atolotra anampiana ny mahantra eto amin'ny fiangonana voninahitra ny eo an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany sy ny famindram-pony jesosy mangataka aminao jesosy mba hiasa
any ampitan-dranomasina ny zanako ary dia indro misy ampahafolony amin'izay naomenao any mpanomponao vola 2 alina ariary manolotra vola 2 alina ariary ny ampahany ampahafolony ny 5,000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra ny 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny fitahina sy ny mampisonitra anay tokoa teo amin'ny asako izany ary dia tahio aho Jesosy atotosany somatsara mandrakariva le fa lehibe izay no tantanako. Manolotra vola izy rahetsy ariary dia rehefa namarin'ny tompona ndraikitra ny vola nataonao dia 120,000 ariary ny vola tao anatiny 40,000 ariary ho an'ny dada ary 40,000 ariary ny fifoazana 40,000 ariary ho an'ny sary sy feo zay mivoasoratra ato anatiny. Misaotra betsaka Jesosy fa namonjy ahy tokoa ianao ary dia nanasitrana naretiko ianao ary mamindrafo amiko Jesosy indro ny ampahany tamin'izay nomenao anay ho fisaoraka anao zany manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana raky mpisaorana mangataka vavaka ho an'ny tokantranoko sy ny fianakaviako rehetra indrindra fa ny ray aman-dreny mpitaizanay any Tuléar any dia masaotra indrindra Jesosy vola 2 alina ariary. Misaotra anao zay Jesosy fa dia namaly vavaka anay tokoa ianao ka dia vita somatsara ny fianaran'ny toavina Razafindranaivo ary tena nataonao lohany tokoa izy fa tsy rambony tamin'ny araka ny teninao ary dia mametraka no avy ny ao am-pelantananao mandrakarivo zay Jesosy ianao ihany no anome asa sahaza ho azy. Manolotra vola 60,000 ariary na 300,000 francs ka ny 200,000 francs ho an'ny pasteur sahirana ny 100,000 francs kosa ho an'ny sahirana eto amin'ny fiangonana. Misaotra anao Jesosy noho ny amin'ny famindraponao tamiko ary dia mangataka vavaka aho mba ahita asa trano raha mba misy anareo mpiara-mivavaka klasy modiny mba tadiaviko ary dia misaotra be dehibe Jesosy fa mangataka vavaka mba fa anala BPC ny zanako. Misaotra indrindra Jesosy manolotra vola 20,000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Misaotra indrindra Jesosy ny tantananao ny fiainanay sy ny tahinao ka dia afaka fanadinana somatsara ny zandrikelinao ka dia indro manolotra raky mpisaorana izahay vola 60,000 ariary ka 20,000 ariary ho an'ny dada Erzizy 20,000 ariary ho an'ny mpitandrina dia 2 ary 20,000 ariary ho an'ny mahantra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany 60,000 ariary zany. Voninahitra ny ho an'i Jehovah ray zanaka fanahy masina asandratray ho anao ny fitahina sy mifamindram-po ataonao isan'andro aminay ary dia misaotra indrindra Jesosy Kristy noho ny amin'ny fidiranao an-tsehatra no anatin'ny fiainanay apetraka ao am-pelantananao momba nay tsiraray avy ny fahasalamana ny fidiram-bola sy izay rehetra kasainay. Misaotra sy mankasitraka indrindra Jesosy mpanjaka sy mpanalalana anay tokoa ianao. Manolotra vola 200,000 ariary 200,000 francs na 40,000 ariary 150,000 francs na 30,000 ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina ao ambony ary 50,000 francs na 1 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Jesosy tiako be anao satria tia ahy ary dia misaotra nahavitako ny fianarana rehetra fa mino Jesosy tsy andao anao mihitsy ianao mandrakizay ary raha anao soutenance isika Jesosy amin'ny larobia dia anao no iteny amin'izany. Amen. Indro ny vola kely ho an'ny mahantra ny foko manolotra feno anao Jesosy merci Jésus vola 3,000 ariary. Mangataka fitondranam-bavaka mba ivoaka avy any amin'ny fonja ny vadiko ary dia mba amindrao fo Jesosy. Manolotra vola 1 alina ariary ho an'ny dada ary avy amin'ny tsilika sitraky ny aina Anito Armand izany. Manolotra vola 1 alina ariary. Manaja sy midera ary mame voninahitra ny anaranao masina zay Jesosy tamin'ny fanasitranana izay nomenao anay ka tsy nidirako hôpitaly zany ary dia mankasitraka ny amin'ny famindram-ponao matoky ianao fa tsy mbola namelay irery ianao tao anatin'ny fiainako. Dia tanterao amin'ilay teninao Jesosy ao amin'ny Salamy 32:8 sy ao amin'ny Genesis 18:13 dia ampitombo mandrakariva ny finoanay sy hery sy tanjaka fahasalamana. Dia apetraka ao am-pelantananao ny examen BPC seconde ho an'ny zandriko sy ny fianaran'izy ireo ho asa fivelomana koa izany. Dia manolotra vola 5,000 ariary anampiana ny asan'Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy noho ny amin'ny fitahina ny zanakao fa dia afaka fanadinana brevet française
koa ny somatsara ary de apetraka ao ampelantananao mandrakariva ny fiainanay indro Jesosy misy vola kely 20,000 ariary ho fanohanana ny asa mpifoazana eto amin'ny tanina nandrano. Iny Jesosy ny ampahafolo ny karamako ka dia misaotra be dehibe anao vola 60,000 ariary ho an'ny pasteur finaritra ao amin'ny fefy. Raha za faire solution dia manolotra ity vola ity 10,000 ariary ho an'ny Jesosy falaovana ny asan'Andriamanitra. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany, misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fanomezanao ahy ny asa, ka dia iny ny ampahafolony tamin'ny karamako omeko anao izany vola 42,500 ariary, ka ny 4,000 ariary omena ny vondro mpampianatra ary ny 22,500 atolotra ho amin'ny pasteur any ambanivohitra. Ary dia mangataka aminao a Jesosy mba tahio ny asako sy ny fivelomanay, ny fitambaran'izany 42,500. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny namonjenao anay indro manolotra vola kely ako 50,000 ariary ho an'ny dada randrena atoandro. Amen. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fitiavana sy ny famindraponao ary misaotra fa de nomenao visa ary napetraka ao ampelantananao mandrakariva ny diako manolotra vola izy 20,000 ariary ho an'ny zazakamboty any ampahitrizina ho an'ny Jesosy rery any. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao zay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao dia afaka somatsara ny tamin'ny trosan'ny sinoa izahay, ka dia apetraka ao ampelantananao mandrakariva Jesosy ny fivelomanay. Misaotra Jesosy mangataka vavaka aho mba hivoaka ho mpandresy ao amin'ny fitsarana ilay kamboty kely raha pitso fa dia misy midongy ny taniny izy ireo. Ary dia misaotra indrindra Jesosy amen manolotra vola 30,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Voady masina misaotra Jesosy tamin'ny fitahina sy ny fahasoavana zay nomenao anay. Misaotra Jesosy fa betsaka ary tena mamaly vavaka tokoa ianao ao anatin'izany dia anana fahombiazana ny amin'ity taona ity. Dia mankasitraka Jesosy mangataka ny iran'ny lampy hoe orisakaiza raha azo atao tompoko manolotra vola izy 2,000 ariary. Raha mpisaorana raiso Jesosy ary dia misaotra be dehibe sady mankasitraka anao zay fa dia afaka baka brevet avec mention bien izy mianada Philippe sy Sara. Ary dia raina mandrakizay ange ny anaranao masina ary dia apetraka fenao ampelantananao ny fianarana any ampitan-dranomasina any manolotra vola 200,000 ariary mitsinjara toy izao 100,000 ariary ho an'ny vondro mpampianatra 100,000 ariary ho an'ny akany fiotazantsoa amin'ny pasteur Ianitra ho fanorenana ny trano vaovao zay ataony izy ireo. Indro Jesosy anefa nivoadika ao ampelantananao somatsara ary dia atolotra ho anao avy aminay mianakavy zany tamin'ny volana jona lasa iny. Ary dia apetraka ao ampelantananao koa Jesosy ny volana vaovao zay mbola ho diavinay ka dia meo fahasalamana sy fahasoavana izay ary famindrapo avy aminao. Misaotra Jesosy misaotra betsaka Jesosy fa dia afaka CPE 6e mandresy kely. Ary dia apetraka ao ampelantananao koa ny baka zay ataonay mianada ary mba ho afaka somatsara ny izay Jesosy. Amen. Manolotra vola 30,000 ariary ho an'ny kamboty any ampahitrizina. Fanantom-pisaorana manomezan'i Jesosy ny zanak'Andriamanitra eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehova, omeo an'i Jehova ny voninahitry ny anarany. Manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny toby voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitahina sy ny fiainana isan'andro san'andro ary dia mamaly vavaka ianao dia nomenao izay rehetra angatahanay. Ary dia mangataka aminao zay Jesosy mba ho tahinao ny fiainanay hatrany hatrany, hanomezanao fahasalamana ho anay. Indro zay Jesosy manolotra vola 26,000 ariary ka 16,000 ariary ho an'ny mpitandrana ny ambanivohitra, 10,000 ariary ho an'ny mahantra. Dera sy laza sotra no atolotra ho anay Jesosy ka dia misaotra betsaka fa dia nahazo tany ny somatsara ny zanako. Avy aminao tokoa izany Jesosy ka dia manolotra vola izay 4,000 ariary. Salamo 103 misaotra Jesosy fa dia tonga somatsara teto amin'ny tempolinao masina indray izahay ary dia misaotra noho ny amin'ny famindrapo sy ny fitantanana indro ny ampahafolony tamin'ny fitahina sy ho fideram-boninahitra ho anao zany. Ary dia mangataka vavaka aho ho lany zaza atao kiboko sy ho teraka somatsara ary apetraka ao ampelantananao izy efa mianaka sy ny fidiram-bolanay. Manolotra vola 4,000 ariary mitsinjara toy izao 20,000 ariary ho an'ny dada RJJ, ny 10,000 ariary ho an'ny safiafy ary ny 5,000 ariary ho an'ny rakitra amin'ny pasteur fête de mère lazaina to ho amin'ny pasteur
dia 50 000 ariary ho an'ny rakitra procession fête de père. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny namanao ny olako rehetra ary dia nanasitrananao ny zanako indro Jesosy misy vola 100 000 ariary fisaorakanao izany atolotra ho an'ny dada Randrena Atoandro vola 100 000 ariary. Misaotra saorany Jehovah lalandava aho noho ny ao ambavaka mandrakariva ny fiderahana azy. Misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay ary dia misaotra ny amin'ny fahasoavana sy ny fitahiana marobe izay natolotra ao. Mbola apetraka ao am-pelantananao mandrakariva Jesosy momba nay rehetra fantatrao ny fa hainao ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainanay. Ampahafolo-karena 60 000 ariary. Fahafolo-karena voninahitra ny eo an'Andriamanitra Jesosy Kristy tomponay izay mpamonjy anay anao noho ny fitiavanao anay. Indro misy vola kely 15 000 ariary. Misaotra Jesosy malala. Amen. Misaotra Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra tanatiko misaotra ny ranomasina. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay. Indro ny ampahany tamin'ny nomenao anay vola 60 000 ariary. Jesosy misaotra anao tamin'ny famonjena isanandro vita soma tsara Jesosy ny famorana any Evanina dia misaotra Jesosy fa indro misy ampahafolony atolotra ho anao vola 30 000 ariary ka 15 000 ariary ho an'ny dada 15 000 ariary ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any rako pisaorana 20 000 ariary ary misaotra indrindra Jesosy tafiditra soma tsara ny ranony jirama tao aminay. Fanahy masina no isaoranay be dia be noho ny fahasoavana izay atolotra ho anay toy izao ary dia misaotra indrindra Jesosy manolotra vola 2500 ariary. Rako pisaorana 2000 ariary. Misaotra anao Jesosy notahinao tamin'izay rehetra nataoko ary dia mangataka famondrapo avy aminao Jesosy fa tsy tanteraka mihitsy. Dia mba omeo fahendrena sy fahalalana aizako mitondra ny ankohonako araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy manolotra vola izy 20 000 ariary. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina faly dia faly tokoa ny fonay midera sy misaotra ary mankalaza naranao fa tratran'izao volana Jolay izao indray izahay ka dia atolotra feno anao ambanin'ny fanetrenanao ho rako pisaorana ho rako pifaliana ho anao ity vola ity 310 000 francs ary avy aminay mianakavy kely fa vokatry ny fonay ka izay raiso Jesosy manolotra vola 200 000 francs ho an'ny tonia Hermanna sady fête de père ho azy zany 110 000 francs kosa fikojakojana ny tranony Jehovah avy amin'ny mpiandry 4377 izany fitambarany 62 000 ariary. Misaotra sy makasitraka anao zay Jesosy noho ny ndraikitra izay nomenao ahy tamin'ny asako ary dia apetraka ao am-pelantananao mandrakariva Jesosy ny asako vaovao izay ho tanterahana ary dia misaotra koa Jesosy ny amin'ny 20 taona ny fanambadiana mivady dia tahio ny ankohonako Jesosy ary dia apetrako feno ao am-pelantananao ny résultat ny brevet ny fidy ary frana any France dia manolotra vola 50 € izy ho an'ny radio fiotazantsoa. Farany ny zanako sy ansantanako ianao dia aoka ho adidiky ihany. Misaotra indrindra Jesosy ianao mihitsy no nitsinjo sy manolotsaina anay amin'ny fanadinana BPC Rapitso ataoko indro misy vola kely Jesosy atolotray ho anao ary mba tsy izao no faible amin'ny matematika ary dia mangatabavaka mafy aho fa ny foko no atolotra anao Jesosy tsy misy vola ity fa mifangataham-bavaka no atao. Toy izay ry havana ny voady misy filazana ty ilazana ny tompon'ny fiara 5122 TBF ny sanina zany angaviana mba hanakisaka fa misakana zany ny tsenan'olona izy io fiara 5122 zay ny havana ny voady zay nataontsika midika fa mamaly vavaka antsika Andriamanitra. Ny fitambarana zany tato amin'ny rez-de-chaussée 62 ary tao amin'ny rihana voalohany 47 rihana faharoa 21 ary ny rihana fahaefatra 13 fitambarany 143 na 370 amin'ny zato voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra antsika amin'izany voady be lehibe izany izay midika fa mihaino vavaka mandrakariva Andriamanitra. Hitsangantsika hanolotra ny fanatitra amin'ny hira izay efa mahazatra antsika.
fa afakisika misaotra anao jesosy satria mbola notahinao mandrakarivo zay tao ny asa fivelomanay, notahinao mandrakarivo zay teo ny asa amin'ny tananay, ary tena tsy namelana irery tokoa ianao fa nitsinjo anay foana ny masonao araka ny teninao hoe ny masoko sy ny foko dia aminao mandrakariva. Makasitraka anao Jesosy no zany fitiavana sy ny famindram-po lehibe izay arotsaka ao ho amin'ny mpanomponao zany. Porofony zany Jesosy re voady marobe izay nivakiana teo. Marika tokoa fa miaino anay ianao araka ny teninao hoe antsoy amin'ny andro fahoriana dia ho valiko ianao ary aniko zava-magaga saro-patarina izay mbola tsy fantatra ao. Zany Tompo mahatonga anay hiaraka hisaotra na manao hoe misaotra Jesosy, misaotra indrindra satria tsy manadiny ny mpanomponay tokoa ianao ary mihevitra na isan'andro mandritra ny andro mpahavelomanay. Dia tolotra anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra efa nahoatra amin'ny taloha zany mbola nao mandrakizay dia misaotra Jesosy ho derainaranao. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleluia. Masina Jehova tompo maro, enika ny voninahitra tany rehetra. Amen. Mbola eo ampitsanganana ihany amarana n'izao fotoana izao isika, nefa ihany koa atsiaro ambavaka nireo zanatsika izay hiatrika fanadinana manomboka rahampitso. Nira 300 nataotsika ary eo arinan'izay dia misy vavaka dia faranana ny fotoana. 300 ry Jesosy mba tatahany ho tafita soary ka ambeno sisakano izay rehetra lozaty. Jesosy matatalo utafika suari na ambenu sisakano zaireta luzati alupemaneni sawale aku misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Tsy mitsahatra ny misaotra anao zay satria tsapanay ane Jesosy fa ianao ihany no azona ianteherana. Zao rehetra izao mety mamitaka anay, nitany maso mety mahavonjy anay androany, mahavonjy anay rahampitso, fa ny ao arinan'izay misy fetrany ihany. Makasitraka anao indrindra satria ny Andriamanitray dia Andriamanitra velona, miany fiainana isan'andro, mitatana ny diana isan'andro, mitsilo mandrakariva ihany koa no avy ny fiainan'ny mpanomponao na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Misaotra indrindra Jesosy satria tena Andriamanitra tsy manadino ianao araka ny teninao hoe mety manadino ny zana amin'io ny vehivavy fa izaho kosa ho ianao tsy mba manadino. Misaotra Jesosy. Tsarony ambavaka aminao manokana reo zanaka Jesosy hiatrika ny fanadina-mpanjakana manomboka rahampitso. Mety misy ny tebiteby sy fanahina ao anatiny, ny angatana aminao Jesosy. Hainao ane ny zavatra rehetra, ny fahaizana avany aminao, ny fahalalana avany aminao, ny rina indrindra ianao namerina ny zavatra ny anarany rehetra nandritra ny taona. Ary apatsiahy azy ihany koa raha misy zavatra mbola tokony ho averiny, raha misy zavatra mbola tokony ianarany, dia ho tanterahanao ny teninao hoe ombanao a mandra-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Zany ny fanirinay Jesosy. Jereko ny mpanomponao tsirairay avy
zay midodidody teto amin'ity toeranyity, mety mba manana ny fahasairanany, mety mba manana ny etaetany fony no le teninao Jesosy manao hoe tsy lalidalovana ny sofitry famandre ary ny tanako tsy foy fa mahavonjy. No zany teninao zany ny angaviko aminao manokana. Jereo ny isanky ny W Jesosy, jereo ny etaetany fony, karaha mba manonona vavaka aminao manokana izy mba hiaino azy ianao amin'izao maraina izao. Enao zany fitarainany zany Jesosy, apetraka iambavaka aminao manokana zany etaetany fony sy ny faniriny zany. Mino zay fa tsy mbola niova ny teninao, omaly isan'io ary mandraka izay. Mivavaka aminao manokana koa zay ho an'ny ray aman-dreninay Pasteur Dada Randrinatoandro Jean Joseph sy ny mpiaradia aminy izay mamitahiraka ny ampitan-dranomasina any. Ianao anie Jesosy hanome hery sy tanjaka ary fahasalamana ho azo mandrakariva, mbola ahafahany manefa izay adidy napetraka ao aminy amin'izao andro mpahavelomana izao. Tsy hamelaza irery ianao, tsy hamelaza angaiay, fa natsotra ny tananao mandrakariva dia hitatana ny diany ahafahany manefa zay programa izay efa napetraka ao taminy. Jereko ny firenenay Tompo ao anatin'ny fotoana sarotra, mandalo olana sy ady isanandro isanandro. Ianao no mba hidonginay ho an'ity Madagasikara ity, mba hiadana ny vahoaka eto an'ity nosina ity Jesosy. Zany nangatahanay satria ianao anie ny nametraka an'izao nosy izao dia ambany elatra sy ambany fitantananao no irina indrindra no anatsorana ny tananao ka hitenenanao hoe anontany sy izay rehetra ho aminy. Tompo, apetraka tanteraka eo ambavaka aminao manokana ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy. Isaraka eto amin'ity toeranyity ny raha minitra sy ny ray segondra ambadika izao fiaonany izao, mistery amin'ny arany tena marina. Nefa mahatoky izay fa ianao hitatana ny dianay araka ny teninao hoe ombanao mandra-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Aza matahotra na amin'ny vadi-po fa ombanao misaotra anao Jesosy, misaotra rainay eo izay ny an-danitra. Masinna neny anaranao fazakana atao sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra ary mamelahany eloka tahaka namelahana izay meloka taminay raha sy mitondrana ny fakapana manafana ny ratsy anao fazakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Ray sy ny tsodrano, ny fahasoavan'Andriamanitra ray, le fitiavan'i Jesosy Kristy, lay tsy miova omaly sain'io ary mandrakizay ene, irotsaka aminao, anatanteraka ny teny fikasany aminao izy, fa na dia mihita ny rano aza ianao tsy hanavitra anao, na dia mihita ny afo aza tsy homay, fa ny sandry ny mahery mbola mitatana ny dianao mandra-piala-pofinainao. Dia misaotra Jesosy, anao ny dera sy ny aza ary ny voninahitra, anao hatramin'ny taloka anao mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen. Ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah Tompo maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia nipetraka isika rehetra miatrika ny fandraisana ny fanasany Tompo.
sifunakuira ire utamaru sadarana tanaranaku kaubangkidaru faedenara kita posijusa bitakwa cita kanelenaku sifunakuira ire utamaru sadarana tanaranaku kaubangkidaru faedenara kita tunuju wauwanawiza ifianaku simitenako saka adonituni tanima kayewatananara ambaitepewanaya wanaumajatisa anakita tufa aitefo yana nadelatsiaza tetinafuina isaranana siniyalala meninatuku sacisalubi tewanace tufa aitefo yana nadelatsiaza tetinafuina isaranana siniyalana eminatuku sacisalubi tewanace ingratulucu wauwanawiza ifianaku simitenakwa saka atobituni tanima kayewatananara ambaitepewanaya wanaumajatisa anakita Janjemanicha efitiano Sana mafyazani niatizaya Jeanaketi Yetefunya nauli tantananiti Sinanendinana naradiana Janjemanicha efitiano Sana mafyazani niatizaya Jeanaketi Yetefunya nauli tantananiti Ingratulucu wauwanawiza ifianaku
Sini tena kwa zakao ataovyo tole tanima kaya watananorai habari tefeuana wanaomandakisa ingratulutu pahuana wisa Nifianaku sini tena kwa zakao atovyo tuli tanima nalewata nanaurai ambari tepeuana wanaomanda kisa ny andro iainany zanak'olombelona tsy miena fa mitombo. Aperaka amintsika ny fanontaniana manao hoe aiza ho aiza ny lanitra ianao zao. Efa manakaiky ny lanitra ve ny dianao amin'izao asa fanompony zao sy ny fanarahana dian'i Jesosy? Samy amanalavitra noho ny faharatsitsika ihany. Fa nefa Jesosy Tompo nampanantenantsika ny lanitra raha miala amin'ny ratsy fanao isika, ary nanorina zao fanasana masina zao mba hananany izay rehetra mino fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay. Hoy ny tenin'ny Tompo, izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity hoy izy dia ho velona mandrakizay izy. Fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny drako no hanana ny fiainana mandrakizay, ary izaho mihitsy no hanangana azy amin'ny andro farany. Anefa hoy ny Tompo, mba tsarovy aho, izay rehetra ny aretako no ny aminao, izay rehetra nikipiko mba ho fanavotana anao. Andeha ny fiangonana, atsiaro ny lalana ny lalovan'ny Tompo rehetra, hitsangana anatanteraka ny hira 700 ao amin'ny firana protestanta. Nizay reko Tompo, nizay reny feonao. Miantso ahy ianao akany Kalvari, Tompo lehibe, raisoa ore. 700 ao amin'ny firana protestanta. Zahay reko Tompo, zahay reny feona, miantso ahy ianao akany Kalvari. Tompo lehibe, raisoa ore, vasasandirana soa, izay tao Kalvari. Malemy aho hoe kamitaraina Malemy aho hoe kamitaraina hoe iondrika ivavakitsika, manaja sy manome voninahitra anao zay Jesosy. Zoko be fity, mpanjaka mpamindra fo, Andriamanitra fitiavana. Ilay nafo ny ainy, niaritra jaly, niaritra fanesona, mba aminjena ireo efa tsy nananana fanantenana intsony. Misaotra anao zay Jesosy, nanana fanetretena,
zany na toy izao anay tsirairay avy. Very zay raha tsy teo ianao, fa ianao mihitsy nandoalika teo anatrehan'Andriamanitra ray. Mba hidiny ety aminay, hiara-onina aminay, ary anatanteraka ilay sorona farany mba ho fampihavanana ny lanitra sy ny tany. Faly aneny fonay Jesosy, fa ny mpamonjinay mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Nanavitra anay tsy ho andevy intsony, fa namany fatoranay mba olona afaka, ka nitondra anay eto amin'izao kianja masina izao, mba hiaino anao, higioka ny fahatsaranao rehetra, satria ianao nefa niteny taminay. Ianareo miasa fatratra sy mavesatretana, manatona fa zany mianareo fitsarana dia tanteraka teto zany androany, satria na tsy arotony ny fanaintainanay, na tsy arotony ny fanahanay manoloana n'izay rehetra efa nitranga teo amin'ny fiainanay, satria ianao manoloana anay. Misaotra Jesosy fa mbola nanasanay ny amin'izao fanasana masina izao, ka novelarinao ankehitriny ny mofo ho amin'izao fandraisana fanasan'ny tompo izao. Na dia tanan'olombelona ihany aza ny karakara azy, dia niangatanay aminao mba ianao no hikasika an'izany mofo zany, mba ho tonga tenanao, mba ho amasininao, mba tena rehefa mamakivaky ny tenanay ny nofinao dia hitondra fiadanana ao anay. Misaotra Jesosy. Ny kapoaka izay ny karakarainy ny mpanomponao ho amin'izao fanasana izao, dia mba kasio ho tonga ilay ranao teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Fa raha no le foniny ianao, dia mba ilatsahany ranao famonjena anay tsirairay avy, ka rehefa mandray izany zahay, dia mba adio ny lotonay rehetra, adio ny fanahinay izay ho velona mandrakizay. Mba ho mariny eto androany fa hihinana sy hisotro famindram-po, fa tsy mba hisina iray aza hihinana sy hisotro amin'ny fanamelohana. Misaotra Jesosy. Naniraka mpanompo ianao, ilay azonao irana amin'ny fotoana rehetra, araka ny teninao hoe iza no mety ho irakay, dia nanolo teny reto mpanomponao reto anatanteraka an'izao asa fisoronana izao. Olombelona ihany izy Jesosy, aoka horakofanao ny fanahinao masina zay rehetra momba azy, mba tsy misy hotazana le maha-olombelona, fa ny fanetretena sy ny fanolora-tena no hitantananao azy ny amin'izao asa fisoronana izao. Ka izy ireo ny andray anao voalohany, ary ny fandraisany anao sy ny izarananao any amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra, dia mba ho rakitra soa azy ireo mandrakizay, ka ny fiseton'androany dia hisy valiny soa lehibe ndray androany. Ndreto vahoaka anao izay efa niandry anao fony ny maraina, manantena anao mandrakariva Jesosy, tsy nitady olombelona izy ireo, fa manantena nahitany voninahitra mamirapiratra kosa eto amin'ity toeranyity, ary tena andray ny famindram-po feno avy aminao. Ka rehefa miala eto amin'ity toeranyity izy, rehefa feno ny fanahinao, nandray sy ny hinana ary ny sotro ny tenanao sy ny ranao, dia mba handeha amin'ny fiadanana, mba ho marina ny tenao fa ho amin'ny fiadanana ny hitondrana anareo. Misaotra indrindra Jesosy, hatreo feno izao fotoana izao, ny fanasana izay ho tanterahanao Jesosy, aoka ho santatra sahady ilay fampakaram-badiny zanak'ondry rahatra izay. Ny voninahitra dia ho anao, ary ny fiadanana kosa ho an'ny olona izay ankasitranao. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy tompo ry havana tamin'iny aliny azy izay namadiana azy, rehefa nandray ny mofo izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako izay novakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka. Rehefa ninana izy dia hoy izy hoe, ity kapoaka ity hoy izy ilay fanekena vaovaony amin'ny rako izay nalatsaka ho anareo famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana hoy ny tompo ianareo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesako mandra-piavaka indray. Amen. Andeha raha hoy ny tompo fa efa voavoatra izao ny zavatra rehetra. Eo am-panatanterahana ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka, ira 250 amin'ny firana protestanta. Jeso no sakaiza tena tianay, izy tahamonjy olombelona. Aoko tiantsika ny mpanavitra, fa izy no sakaiza mahateo ty. 250 firana protestanta. Jesu no sakaiza tena tiana, izy tahamonjy olombelona,
ampodiantsika ny mpanavotra fisinosakaiza mateoty jesosy nosakaiza ifaliana jesonosakaiza ifaliana izy nafoy ny voninahitra mba hananantsika fanavotana mba hananantsika fanavotana sy andraisantsika ny fiaina sy andraisantsika ny fiainana jesosy nosakaiza idikina Jesu nosakaiza itokiana izy mahavaly sy mahanatra izy mahavaly sy mahanatra aokinotsika ny mpanavotra aokinoantsika ny mpanavotra azahoantsika ilay fiatana azahoantsika fiatanana jesosy nosakaiza ivavahana jesosy nosakaiza ivavahana izy mahavonjy ny mpangataka izy mahavonjy ny mpangataka aokinontsika ny mpanavitra aokinoantsika ny mpanavotra mba andraisantsika fanampiny mba andraisantsika fanampiana jesosy nosakaiza fiarovana jesosy nosakaiza fiarovana izy maharesy ny mpanohitra izy maharesy ny mpanohitra iza no animba izay arovany iza no animba zay arovany aokisorantsika ny mpanavitra aokisaurantsika ny mpanavotra jesosy raisakaizanao raisa jesosy sakaiza raisonamiza ny fisaorantsara zay apotra fisaorantsara zay apotra izay mpanota tehiderana izay mpanota tehiderana resorenitera zay apotra resorenitera zay aterina olona anjatony no nanaradian'i Jesosy rehefa tonga amin'ny toerana anankiray izy. Indray andro niditra tao an-tanàna izy mifanaretsaka tahaka ny fanaony ny olona mba te hizaha mba te hiaino. Fa misy lehilahy anankiray tena nitady azy tamin'ny fomba manontolo mba tena tia hita an'izao Jesosy zao, tsy mba nahita izy fa ny azony natao dia nanao ny fomba rehetra izy mba ahitana ny tompo. Inona ny nataony? Azony mbo hitany dia nianika izy, niomezan'ny olona, nakorain'ny olona hoe hoay
jerety ataony fa tsy mba malala menatra sady mpamory rehetra io dia izy koa mba hitady an' Jesosy ry havana. Mba tia metraka fanontaniana aminao andro any hoe mba isan'ilay anjatony manaraka fotsiny ve ianao, sa isan'izay tena manao ny fomba rehetra hitanan'Andriamanitra tonga teto amin'ity toeranyity androany. Fa raha ny fanakoran'ny olona tsy nahoany Zakaiosy zany, fa ny fantany dia mba tia hitan'izao Jesosy zao a. Hatry ny maraintsika nitady an' Jesosy teto, ndao ataontsika ankiry zany. Aiza no misy anao Jesosy, fa ny foko mitady anao. Toerana aiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza moa. Mba ataovy tahaka ny Zakaiosy, na dia tsy afaka mianika azo azy ianao androany, fa oka kosa ny fanahinao tena manao ny fomba rehetra, angetaeta hitady ny tavan'Andriamanitra. 2:25. Aiza no misy anao ry Jesosy. Aiza no misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady anao. Toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza. Aiza no misy anao ry Jesosy. Aiza no misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady anao. Toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza. Mantra no mitady anao, mantra no mitady anao. Aiza ianao ry Jesosy, nientana dia mavesatry erie ry Jesosy, misy anao aiza. Mantra no mitady anao, mantra no mitady anao. Aiza ianao ry Jesosy, nientana dia mavesatry erie ry Jesosy, misy anao aiza. Aiza no misy anao ry Jesosy. Aiza no misy anao ry Jesosy, mangetaeta ny foko iza. Toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza. Aiza no misy anao ry Jesosy. Aiza no misy anao ry Jesosy, etaeta ny foko iza. Toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aiza. Manota no mitady anao, manota no mitady anao. Aiza ianao ry Jesosy, miasa tsy miatoka sasatry erie ny mpanafaka. Aiza moa ihany. Mpanota zao no mitady anao, manota no mitady anao. Aiza ianao ry Jesosy, miasa tsy miatoka sasatry erie
ripanafaka aiza moiana. Iverinao fa tsy misy vidiny moa zany ezaka zany. Lay fiomezan'ny olona ny Zakaiosy sy ny fandrabin'ny olona azy nivadika ho fiantran'Andriamanitra. Fanaratsian'ny olona azy tonga fiadanana ho an'ny tokantranony zany. Raha lasa ranabavy efa miratsy zao fiainana zao, tsy mora ny manaradia an'Andriamanitra, fa ny senti-po tsy maintsy mivadika fifaliana, ny alahelo tsy maintsy mivadika fandresena, ary ny ranomaso tsy maintsy hody fiainana mandrakizay. Sambatra ianareo malailo ankehitriny no ny tenin'ny soratra masina, fa ianareo no ampifaliana, ary zay fiadanana tonga tao an-tranon'ny Zakaiosy zay, na tonga azy ny teny teo anatrehan'ny olona rehetra zay vavolombelona. Indro Tompo, zay rehetra nalaiko tamin'ny fanambakana, zay azoko tamin'ny tsirariny, onerako avy roendy. Androany tonga eto ampitokantrano tia ny famonjena ho Jesosy. Mba tiana hore zany, ina mba hatolotra ho azy. Vola sy arena, mandalo ihany, fa le tena takiany Jesosy dia le maharitra mandrakizay anakatolory ihany fonao. Lay fanahintsika ny tena tetavin'i Jesosy. Anao ao Tompo, reko izao ny feonao. Anao ao Tompo, reko ny feona, sai mitory fitiavanao ahy. Nefa mila tsangany fio anao ahy, anakonako anao. Manakaki izany landifuana ifotsaka isako tumbuo atavi manakayana sini Patsapatsika ve ny lanjan'izany azo fijaliana, lanjan'izany hoe rany Jesosy Kristy, ny tenan'izay ny vakina ho antsika izany. Fa Petera apôstôly dia nilaza, ary tena resy lahatra, nampatsiahan'ny olona mandrakariva hoe aoka ho fantatrareo zao, fa tsy mba zavatra mora simba tahaka ny vola fotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala, zay azonareo tamin'ny entin-drazana farahany Kristy, lay sady tsy nanota, lay zanak'ondry tsy misy kilema, lay rano tsy misy pentipentina. Ary sôly, rehefa nandray an' Jesosy ka tena tonga Paoly, olom-baovao, resy lahatra tamin'izany azo fijaliany Kristy izany dia nanambara. Jereo ny azo fijaliany, banjino tsara fa teo no namonjena anay, teo ny namonjena antsika tsiraray avy. Ary teo ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa izaho, ianao, itsika tsiraray avy tsisy akanavaka, dia firenena masina ho azy. Rehefa tena tamin'ny faratapony fijaliana Jesosy, eny fa na dia izay nanombo azy dia nangatahany fifonana teo anatrehan'Andriamanitra ray manao hoe, raha eo mamelan'ny elony fa tsy fantany izay ataony. Aoka itsika andiny teny, ary anantona ny azo fijalian'ny Tompo ny amin'izany asa rehetra vitany izany. Manantona ao ka miondrika manoroka ny tongomasinao, tsangana ny fiangonana.
manantonao kamiodrika manorokany tongo masina isaolo na tsy mendrika jesosy raiso hany fa ity ny tenako izay nyvakina ho anareo a misaora azy ao am-pona ao. misaotra jesosy izay tsirairay avy izay manoloana an'izao alitara masina izao jesosy mba miandrandra fitoniny mana tena fitsaharana fa reraka izay mafy ny adina ety nefa ny asanao koa tsy maintsy ho ataonay na ino kidonana ino kiantra feno hery zay hiatrehanay ny adinay raha koa fihery zay mba ilanjaina ny azo fijaliana isan'andro san'andro. Misaotra Jesosy. Amen. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka sotroin'ireo rehetra ty hoy ny Tompo fa ity lay kapoaka vaovao izay nalatsaka ao anareo famelan-keloka dia misaora azy ao am-pona ao. Misaotra indrindra Jesosy. Indraindray izay dia miravoravo tanany rehefa reraka ny fananay tsy mahavavaka intsony fa mipetraka izay dia miondry ny ranomasonay no arotsaka efa mba manantena mba ho hitanao fa ankehitriny kosa ny ranao izay mamakivaky anay dia mba hahadio ny fananay rehetra hanohana anay ary indrindraindrindra ampatsiahanay fa izahay rehetra izao dia efa nofidiana tamin'ny ranao ka tokony hanana fanantenana Jesosy aza mandao anay aza manalavitra anay fa any andro any fotoana mbola iaontsika dia ampahery anay ianao ka hiteny aminay hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Misaotra Jesosy. Jesosy sakaizana zany tononkiro zany Jesosy no anananay fanantenana fa ianao ny mpiantoka anay andeha zay hitsangana ampinoana fa ianao no efa miandany aminay. Misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Haleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo am-panangonana ny kapoaka sy ny fanatitra ny amin'ny fandraisana 7:100 ao amin'ny firana fifoazana no ataontsika. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy, afoko ny aren'ny tany, manan-karena aho zao mahita azy. Tsy misy soay afa-tsy Jesosy, afoko ny aren'ny tany, manan-karena mahita azy, mahiamakiny aho, manaoe miadakaminy,
kanadiana diamatra sampona manawe fajawa mihire fontsy nisy avotra izy nisy avotra fisona sy ho fambanekenany tena nolo tena navotra navotra Kamilirami Jesosy Valyawe Valyamiara Jesosy Tugana Yate Kanadia Nate Mantra Sangula Manawe Valyawamilea Ramelkawamamisamu Ramelkawamisamu Safari fa Jesosy kosa manao aim-patofa manao aim-patofa itapany voninahitra Valyawe iaraka aminy Jesosy tokana yate kanadia nadia Valyawe Jesus Kanadia Nadia Mantra Sakura Manawe Valyawe Fancy kenya fantsina kely ity voady ity dia mialatsiny indrindra laharana fa 30 ao amin'ny fansanana azy tato izy raha maheno ny tompona andraikitra misaotranao Jesosy fa dia namaly vavaka anay tokoa ianao dia vita somatsara ny fianarany toavina razafindranayivo ary tena nataonao lohany tokoa izy fa tsy ho rambony ary dia mametraka no aviny ao ampelantananao izahay Jesosy ianao ane nanome asa ho azy manolotra vola 300 000 francs ka mitsinjara toy izao 200 000 francs ho an'ny pasteur sahirana ny 100 000 francs ho an'ny sahirany fiangonana fitambaran'izany 300 000 francs na 60 000 ariary misaotra tompoko misaotra tompoko dia mandehana za manana iatsony fa zay fomba ny tany dia fomba ny tany mbetika misy ny fifaliana mbetika misy ny tomany kodiara-tsaretin'ny fiainana tsy maninona fa afany miatrika ny ady miaraka amin'i Jesosy noho ny tsy manana kantenaina mihitsy fa ianao androany dia isan'izay malala indrindra eo anatrehan'Andriamanitra ary araroto izao fotoana izao iantorahana aminy mihitsy hitsangantsika hivavaka milohan'ny vavaka sy ny tsodrano amaranana ny fotoana 700 ao amin'ny firana protestanta Jehova ray maharo-po izay ty sy mamindra fo omia noho ny atako mba mamindra fo amiko Iara iondrika hivavakitsika Jesosy eo ny kamboty tsy mba manam-pia fa miady rery izy amin'ny fiainana rehefa tojo olana dia misento sy manetsetra izay no mba azo ny atao fa zahay androany teto amin'ity toerana ity dia tsapanay fa tsy kambotika izay fa eo ianao indraindray ny fisainanay lasa lavitra loatra dia mieritreritra hoe tsy hitan'Andriamanitra tsony momba anay tsirairay avy sy ny ady atrehanay fa androany ianao nanao fanekena vaovao aminay tsirairay avy fa eto mandrakarivo ary efa nambarany tenin'ny soratra masina teo ity no zanako malala izay ankasitrahako izy no enoy
Miteny taminay foana ianao fa izay nanidy sofina indraindray Jesosy. Fa ny amin'izao sisa zao dia manaiky ny fitondranao zay. Tsy hiady aminao tsony, tsy hikomy aminao tsony, fa naiky ny fitondrana izay tianao. Fa na zany na tsy zany aza Jesosy, olombelona ihany zay. Erezo ny fanahinay, tohan'ny fanahinao masina zay. Rehefa mafy ny ady atrehany, rehefa mideza ny fiakarana le, dia miravoravo tena matsiaro, miravoravo tanana matsiaro vezaka ihany. Fa mba herikereo Jesosy, tazatazano, aza velanao rombany devoly zany. Indrindrindrindra amin'izao andro tsy milamina zao, betsaka ny olona very, tsy hita popoka, tsy fantatra hoe makaiza Jesosy. Jesosy, rakofindrahanao zay tsirairay avy. Fa le tena sarobidy indrindra, rakofindrahanao ny fanahinay tsirairay avy, mba tsy hanatsiny amin'ny fiavinao any amin'ny raha ho any lanitra Jesosy. Ny mpianatra mba ho tahinao, ny miasa rehetra hombanao amin'izay atao, mba ho marina aminy no nitsodrana izay rehetra kasihan'ny tanany, na antsana an-tanàna dia ho ambinina avokoa. Aza vela isy hanompo amin'ny fisetona Jesosy, fa mba tena te hanompo amin'ny fifaliana. Tsy efanay zany raha tsy miaraka aminay ianao. Dia zany natonga anay nihira hoe miaino ny atakairy mpamindra fo, eno izany vavaka izany Jesosy. Ndray aman-dreninay izay manatanteraka ny asanao, omeo azy mandrakariva ny hery sy ny tanjaka. Ny fahalebiazana aoka ao amin'ny endrika ivelany fotsiny ihany, fa ny tanjaka sy ny hery ara-panasy ara-batana dia tena hody tahaka ny an'ny voro mahery miankiraka aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, rainay ao izay ny an-danitra, ho masina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, meo anay ny anisika. Aresa mitondra anay amin'ny fankapana, manafanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry malala indrindra, hoy Jesosy Tomponao aminao androany. Mitsangana, dia mahereza, fizany efa melo lalana anao amin'izay alehanao rehetra, ny afo tsy hirehatra aminao, ny ony tsy hanafitra anao. Satria izao no miandany aminao, ary ho marina aminao ny teniko, fa indro momba anao mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Misaotra indrindra Jesosy, anao ny dera, ny lazy, ary ny voninahitra mandrakizay, dia ny fiadanana kosa ho an'ny olona ankasitrahanao. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, henky ny vonina ny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy tsika rehetra tahin'Andriamanitra. Cha cha cha.